masina indrindra le Andriamanitra amboniny Andriamanitra rehetra, mpanjaka amboniny mpanjaka rehetra, tompo amboniny tompo rehetra, sady mbola tompony hery rehetra any an-danitra sy aty an-tany. Miantso ny anaranao izay satria faly voalohany indrindra, fa mbola notahinao, mbola nometanjaka sy fahasalamana haro ny asanao, ary ankehitriny dia midodododo miazakazaka mitady ny kavanao eto amin'ity toerana ity, satria tsy misy toerana mihitsy amin'ny tanànanay any an-tranonay Jesosy mba azahoanay mihaona aminao afa-tsy ny eto ihany. Tsy misy afa-tsy ny eto ihany, ary tadidinao sy mitehirizinao izay vavaka sy fisaorana ataonay amin'ny anaranao eto amin'ity toerana ity. Iteranao ny olo-masina rehetra ny an-danitra Jesosy, andro mandalina tsy mahay an'izany. Manome voninahitra anao ny anjerinao sy ny miaramilanao, andro mandalina koa any an-danitra any, tsy mahay an'izany izay Jesosy. Ray minitra ihany mba vitanay eto, izany no faly amenay. Fantatra kosa nefa efa dia ty amboniny tany anao fahiny, aminay olombelona rehefa miondrika izay izay no ambony indrindra aminay, ary ny mantoalika ny fanajananao. Ka na tsy tahaka ny fomba ny any an-danitra za Jesosy, raha izy fa vokatry ny fona rehetra manao hoe masina, masina, masina Jehova Tomaro, eka ny voninahitra rehetra. Amen. Rehetra Kristo. Ni ravivalana fanao medina paraika amin'izanto fanao eo medinenao kafe no hitateraka raha kopy erinao mba handeha tsy ogerana.
bokony Joshua toko 10 no jerentsika. Joshua toko 10. Pejy 700 zany. 700, page 209. Raha isika any 9:40 ka hatramin'ny 9:40. 9:40 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary no nandositra teo alohan'ny Israely, teo ampidinan'ny Beteoranina izy, Jehova dia nandatsaka avandra vaventy tamin'ny avy tany an-danitra trano, azeka ka nahafaty azy, ary be lavitra ny matin'ny avandra noho izay novonoiny ny zanak'Israely tamin'ny sabatra. Ary tamin'izany Joshua dia niteny tamin'i Jehova tamin'ny andro nanolorany Jehova ny Amorita teo anolohan'ny zanak'Israely, ka nanao teo maso ny zanak'Israely hoe: ry masoandro mijanona eo ambonin'ny Gibeona, ary ianao kosa ry volana any an-toasan'ilay Ialona, dia nijanona ny masoandro ary niantona koa ny volana mandra-pamalin'ny olona ny fahavalony. Tsy efa voasoratra eo amin'ny bokon'ny Josafara ve zany? Dia nijanona teo anolohan'ny lanitra ny masoandro, ka tsy nandroso ilentika tokony indray andro manintsitra, ary tsy nisy andro tahaka an'izany na tany aloha na tataoriana izay nienon'ny Jehova ny feon'ny olona, fa Jehova niady ho an'ny Israely. Ray masonao anamasinana fahamarinana ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ny 9:40 hoe: ary tsy nisy andro tahaka an'izany na tany aloha na tany aoriana izay niainon'ny Jehova ny feon'ny olona, fa Jehova niady ho an'ny Israely. Amen. Ry havana, fotoana ifaraparana ny taona izao, sady tsy miteny aminareo eto amin'ny herin'ny ray volana tahaka an'izao, fa tsy maintsy mamonjy fanokanana fiangonana, fanokanana mpiandry, fanokanana mpitandrina any Degoa, ary tsy misy afa-tsy io ihany ny fotoana malalaka na amin'ny roaplanina na amin'ny fotoanantsika. Ka dia ifaraparana izao taona izao, tsy maintsy misaotra an'Andriamanitra isika, fa mbola lehibe ny fitiavana izao FPVM izao. Izay tany nalenay rehetrarehetra dia nanambara an'izany daholo, nataiza nisian'ny fanokanana, fa mihira ny fitiavan'i Jehova daholo, hatrany ambany volo kely any, madinika kely rehetrarehetra any raha mihira, dia nahita fahagagana magaga daholo nataon'Andriamanitra ho an'ny isam-piangonana, isam-batan'olona, hatrany amin'ny zaza kely any, jereny, iresahany, itenenany, ary nitenenany foana fa ny FPVM, ary sany miaro an'io, ary nitenenany foana fa na iza mikitikitika ny tahan-dravana io dia ho ravako amin'ny fiainan'o Jehova. Fa nampafantatra olona maromaro izy, ka dia samy hitandrina daholo tsika, na mpitandrina, na mpiandry, na hiraka, fa zay rehetrarehetra tahamilivily ny ondriny amin'ny fomba rehetra mpitaka. Sasan'izany ane, za hoy izy no tena mpanasitrana, na ny aretin'inona na kansera na gota na ina, na lazaina daholo ny aretina rehetrarehetra,
fa mitondra efatralina riary zay monja dia sitrany ianareo menomenona ny olona ary nylaza Jesosy fa zay manodikodina an'izany fa ny fitiavako sy ny famindram-poko tsy vodina fa zay tanodikodina an'izany a dia hodoniko izy ka nilazan'izany izy ao antsika ampitandrina antsika eto amin'ity fitoerany ity ankehitriny dia ahitanao ny herin'i Jehova ary ny herin'i Jehova tamin'ity Josoa no nitarika hoe ry masoandro janona janona masoandro zany tsy nijanona janona nino ny olona sa tsy nino nino zay ndre mandeha izay ihany ao anatin'ny soratra masina no voalaza hoe tsy nisy andro tahaka izany na tany aloha na tany aoriana izay nihainoan'i Jehova ny feon'ny olona fa ny Jehova niady ho an'ny Israely. Vavaka izay ataontsika androany dia ny ametrahana tanteraka zao FPVM zao eo am-pelatanan'Andriamanitra iarovany azy. Ny faharoa vavaka izay ho ataon'ny vahoaka an'Andriamanitra rehetra mba hivavaka ho an'ny filoham-pirenena i Andry Rajoelina sy ny mpitondra fanjakana rehetrarehetra ho aminy mba ho arovany fanahy mason'Andriamanitra vahoaka no isan'Andriamanitra mivavaka an'izany. Mba hitantsika izany herin'Andriamanitra izany dia fijoro vavolombelona anankiroa no asehontsika eto. Any ampitany ranomasina io ramatoa io izay mpiangona tany an-dravoangy fivavahana fahiny mbola tovovavy kely nahitako azy farany tamin'izany dia lasa tany an-dafy izy nanambady vazaha-tany izy tsy indraindray rehefa misy fanokanana any Paris satria izy lavitra be any Nantes any ambony be lavitra be zany mbola misy 500 kilomètre eo ny anelanelan'izany dia mida tonga izy miona any amin'ny fivoriana any Paris. Io no miatso ahy zaho ozy dia tena nahatsoan'Andriamanitra mihitsy hanao ny asany aty aminay anefa ozy mbola lavitra be amiko ny fiangonana FPVM any Nantes sy ny toerana misy ahy 100 kilo no lantsako izy 100 kilo efa niteneniko mafy izy dia efa mbe fanena hon'izy zao araka ny teniny 90 kilo eo dia efa misaotra an'Andriamanitra zany tsy hafahany miakamidina eo noho ny habeny ala ny vadiko satria mivavaka foana mivavaka foana mivavaka foana mivavaka foana tsy ny rarahiako izany dia ho hitanao no vokatra nataon'ny vadiny fahagagana nataon'Andriamanitra tamin'ny vadiny samy gasy any any ny fanaratsy zany FPVM zao ne dadarandrena taondre za koa tao an-dravoangy fivavahana jereo miboky tahaka an'izao jereo zao ala ny maty mihitsy teneniko hoe za koa ny an-dravoangy fivavahana dia mifamaly ao amin'ny Facebook izy roa reo enonao zao ny fomba nanodonan'Andriamanitra ny sainy dia hitantsika no anodonan'Andriamanitra ny vadiny ahitanao fa zany herin'ny vavaka zany mampiditra anao anatin'ny mazava lehibe tsy azo tohaina ary mampitondra anao hery lehibe avy amin'i Jehova tsy azo tohaina. Mangataka azitsika mba ho alefa ny feony. Satria mihaino antsika koa izy amin'izao ora sy fotoana izao. Faso tsy hita nareo amin'ny anaran'i Jesosy ao tompoko izao izay mijoro vavolombelona eto mipetraka dia France hivavaka ao aloha mialohan'ny joroako eto anoloan'ny fiangonana
miteranao sy mankalazanao ao Andriamanitra Resitoa sy zanaka fanahy masina fa lehibe ny voninahitra ao enkiny voninahitra ao ny tany aman-danitra ary mahagaga izay tsy takatry ny sainay ny fifahagagana ataonao aminay rehetra eto amin'ity fiangonana FPVM ity izay fiangonana protestanta vaovao eto Madagasikara izay fiangonana efa misy erak'izao tontolo izao manerana ny tany anisan'ny tena tianao Jesosy Tompo araka ny teninao Jesosy io aoka izay tianao ampitaina eto ihany no voateniko eto misaotra Jesosy Tompo amen raha malala fa i pasteur Andriarantoandro Jean Joseph izay lehibe ny fiangonana FPVM maneran-tany izay atsotsika hoe dada dia nianjehana tao Andravanga fivavahana fa hoe manao secte manao magie tsy Andriamanitra mivavahana etsetra izay fanaratsiana rehetra nataony ratsy fanahy sy ny devoly tonga amin'ny fitenenana hoe tsy maty voalava-kibo fa mbola miriorio endrehetreny ihany ny ratsy fanahy izay taina nampalahelo sy nahatezitra ny Jesosy marina fa izao izay miteny eto efa mpandray fanasan'ny Tompo izay efa narary mafy dans le commun nandritry ny andro maromaro tamin'ny taona 1983 volana avril tafakatra tany an-danitra ny fanahiko tamin'izany ary notsinain'i Jesosy aho izy niaraka tamin'ireo anjely marobe noho ny nahita ny hatsarany ny tany an-danitra aho tamin'izany dia tsy te hiverina tetỳ tany intsony satria tena tsara loatra mamirapiratra feno hazavana toy ny volamena ravahany diamondra tsy hay hazavaina fa tena tsara izay efa notsoroko favolombelona tao Andravanga fivavahana tamin'izany fotoana izany ary nanatonako andray aman-dreny mpitandrina dada pasteur Andriarantoandro Jean Joseph tamin'izany azy izy dia efa tao anatin'ny fanenjehana fa Jesosy nanao sy nanendry ahy ampitsikiana hoe mandeha any aloha fa mbola marobe ny asa mpanaoviko anao ka metran-tanana ny marary ianao dia ho sitrana izy ary androaka demonia mianarako ianao dia hivoaka sy hopodika izy ireo ka hampiova fo firenena maro ianao dia tamin'ny 20 septembre 2021 teo aho natosiko fanahy masina aho hiantso any dada indray ireto hoy aho dada ny teny miverimberina tamiko foana tato ato salamo faharoapolo hatramin'ny voalohany ka hatramin'ny farany salamo 7:100 ray manontolo tonga dia hoy dada tamiko aoka izay fa efa ao aminao Jesosy dia ataovy ny asany manaova ihany koa à distance tonga dia fantatro sy azoko tsara ny tiany holazaina nahavariana ny resaka nataoko tamin'ny dada nefa tsy nanao resaka lavabe akory fa tonga dia ozy dada matsy dia efa Jesosy no nanendry anao ka tohizo ny asany fa efa ao aminao ny Tompo naverimberiko tamin'ny dada teo hoe be mpanenjika be ao dada fa Fotoam-bavaka dia tonga dia nahazo teny indray ahako avy amin'ny olona iray mpiomana mpiandry eto amin'ny FPVM ny Esokiany izy io tao amin'ny Exodosy 14:14 isan'andro dia mampianatra ahy sy tsakijany Jesosy ary koa ny fanahy masina amin'ny alalan'ny novy sy ny bitsika ao anatiko ary tena miresaka amiko amafisiny sy amarininy amin'ny fahitana karazany izay mitranga ato an-trano isan'andro amin'ny alalan'ny teny soratra masina anaty baiboly izay tsy takatry ny sain'olombelona ary na nivadiko azy indraindray dia mahita miaraka amiko ny prova fa tena mitoetra ato aminay Jesosy ary tena velony Jesosy nivadiko moa dia izay efa nijoro vavolombelona teo tamin'ny talata 28 septembre 2021 teo ny après-midi misy namako iray izay ny raha ny Tompo hiantso ahy any telefona mipetraka any Amerika izy araka ny teniny dia hoe tsy mpiantso olona izany mihitsy izy fa dia tsy haiko fa asain'ny Tompo miantso anao aho izy nandeha fahay video toriteny izy dia nojereko tsara ary noenoko ary tena noraisiko dia izao koa nanome azy ny video témoignage izay nataony vadiko vao nahita izany izy dia nioraka be no sady niteny hoe ay fantatra amin'izay hoy izy ny antony nasain'ny Tompo hiantso anao fa aty ampitsaboana ny zanako ao fa misy cancer izy tonga dia nangoritsina be no sady naheno feo aho hoe ary dia hositraniko izy fa ataonao à distance
tonga dia tsaroko ny tenin'ny dada hoe manaova distance dia aveo ihany koa ny fanamasina ny teny tamiko hoe ity firenena ity anisan'ny voalohany koa izay anamarina ny Jesosy fa FPVM dia any Jesosy ary dia ely izany ka ho foana treo ny orooro eran-tany. Aveo nahazo teny tao amin'ny Isaia 43:4 sy Ezekiela 16:5-7 ary 12 sy 14 dia somary gaga ihany aho sady natahotra ka fa tonga dia nahazo teny indray aho hoe tao amin'ny Isaia 2:7 teo vao nazava tamiko ny mission izay tanterahako fa ny ondron'i Jesosy tompo eto amin'ny FPVM izany dia arovan'ny tompo ary te hanamarina izy fa manasitra ny Jesosy no sady azy ny fiangonana FPVM ary saro-piaro izy ka raha misy amintsika reto no manao akasiparana amin'ity fiangonana FPVM ity dia tena milaza tamiko mihitsy Jesosy tanaty nofo hoe haringako izay manao ratsy ny fiangonako ka samy mitandrina isika satria tena entitra sy nalahelo izy ny teny izany tamiko tanaty nofy. Ny teny azoko ny jeudi ny alakamisy 30 septembre 2021 Ezekiela toko 4:30 andininy 10 1:12 12 13 14 15 ary 19. Jesosy tompo, Jesosy tompo, vita ny afatra tianao nampitaina, mamindrafo aminay, azavela ho isan'izay midina ny andavaka zahay, fa ianao no hitay anay tompo, ary mangataka aminao aho tompo, mba homenao hery sy tanjaka ary fahasalamana ny dadanay pasteur Jean-Joseph Nandrianatoandro, mba ho lavandro iainana izy ary tantany ny diako tompo, voninahitra ny ho anao rery ihany, misaotra Jesosy noho ny fitiavanao, atolotra ianao ny dera sy ny laza ary voninahitra mandrakizay. Amen. Je commence par la prière d'abord. Seigneur Jésus, je te remercie de m'avoir guéri et de me donner encore plus la foi que j'ai en toi. Gloire à toi, mon Seigneur. Amen. Et chère communauté, je vous témoigne tout court et tout simple le miracle de la guérison que Jésus m'a fait. Tout d'abord, je dis que je suis croyant, je crois en Dieu Jésus-Christ. D'ailleurs, je travaille dans le spectacle en faisant de la sonorisation et lumière. Et cela m'arrive souvent de faire la sono à l'église, même tous les 15 août, de faire la sono d'une messe en plein air. Depuis la pandémie de Covid, j'ai remarqué que ma femme passe beaucoup de temps à faire la prière, à lire la Bible, suivre les messes à la télévision en live. Et cela me fait un peu beaucoup trop. Et j'étais inquiet en lui disant « Tu passes trop de temps dessus ». Dès que j'étais contrarié. Ma jambe était gonflée et je suis allé à la clinique. Le spécialiste ne m'a pas fait grand-chose, mais j'ai eu une précaution médicale de me faire un pansement pendant 2 mois, avant mon intervention le 15 novembre prochain pour ma varice. J'ai une varice sur ma jambe gauche et la varice a gonflé et éclaté. 3 jours après, j'ai eu une grosse plaie sur ma main gauche, en faisant du bricolage. C'était un trou profond de 1,5 cm. Quand j'ai reçu un message de Jésus dans Matthieu 18, versets 7, 8 et 9, j'ai eu tellement peur et inquiet. On a fait la prière ensemble et ma femme m'a fait le pansement. Maintenant, je suis convaincu que Jésus est tout le temps avec nous à la maison, malgré tout ce que je n'ai pas cru. Dès que ma femme m'a fait le pansement et en priant ensemble, elle a mis sa main droite au nom de Jésus sur ma jambe. Du coup, ma jambe a dégonflé, ma main s'est cicatrisée et guérie. Au bout de 3 jours seulement. Je glorifie Dieu Tout-Puissant. Amen.
antsika sasany zay tsy mahazo tsara an'izany satria tsy dia natokana ho amin'izany daholo tsika rehetrarehetrarehetra. Io vadiko izy madama io a dia tena tsy tia mihitsy izany vavaka izany. Isak'izay mivavaka ozy dia sorena foana ny ianao, io foana lany andro amin'io ianao, ary isan'ny miteny amafy foana isan'andro isan'andro iny ty vavaka ty. Kanjo ozy a narary be a, voto be a, naranjoko, dia nisy varisy be koa teo, nakany amin'ny hôpitaly aho izy a dia ohatrany tsy hitako izay nataony teo, nisy lavaka goka be eo amin'ny 2 metatra hatray 2 centimetre sasany eo, lavaka be, natahotra be mihitsy aho izy, tena natahotra be araka ny teniny izany lazainy temo hoe Matteo 7:20 moa 7 Matteo 7:20 zara tsy naraka azy teo. Matteo 7:20 izy a nindininy firy moa andininy 16 araika be folo ahoana ozy izy hoe ilay fariseny sangana ka nivavaka mitokana amin'Andriamanitra hoe 16 28 toviteny gasy indray ary nisy mpanapaka anankiray andininy 7 hoy izy hoe fa Andriamanitra ay Matteo 18 ay Matteo 18 7 8 9 hoy izy hoe lozan'izao tontolo izao noho ny fahatafitonana, fa tsy maintsy ho avy amin'ny fahatafitonana, nefa ny lozan'izay olona mahatonga fahatafitonana. Natahotra be mihitsy aho izy nahita an'izany, satria izy le manafitoana foana ny vadiny, mivavaka foana nataonao isan'andro, tsy misy afa-tsy izany, dia nitsondron'i Jesosy ny hoe lozan'izay mahatonga fahatafitonana. Zay ny tena ny fonako tamin'Andriamanitra mihitsy izy dia nivavaka avy aingany ianao izy mantsy nivadika metraho tanana voana metrahany tanana fotsiny tao anatin'ny 3 andro dia sitrana tanterana tsy hita hatramin'ilay lavaka be a tao amin'ny ranjiny, voninahitra Jesosy. Zay ny mahatonga hiteny aminareo androany farana ny taona izay efa nataontsika hatramin'izay a ataovy foana, ny finoanao a vavaka foana ataovy foana, ny finoanao manao a distance be dia be mivadiko lasany ranony manao a distance, fa mitandremy ianareo fa matony lasa mivadinareo a be vava loatra ianareo a, kizitimbelona loatra ianareo a, taizanao zao a izy ny miaraka aminao iny a, izy eo anaty Facebook io a, izy manoratra je t'aime aminao io a, tsy tantiny lehilahy zany. Zay ny mahatonga an'Andriamanitra ny teny tamin'ny ramatoa io manao hoe ianao angina fa za hiady ho anao, dia nanomboka nangina ozy nangina dia zao mivokany. Io ramatoa miantso azy any amin'ny Washington hatrany Paris, lavitra be ny izany toerana zany, tsy mbola mpanoratra, tsy mbola mpiantso amin'ny telefona, tsy mahalala numéro ny telefoniko, nefa nasain'i Jehova ny telefony azy. Hain'Andriamanitra ho azy zany, sao lazainareo fa tsy hain'Andriamanitra. Vavaka atao a, hain'Andriamanitra miantso amin'ny telefona nio maditra kelinao ao io, hain'Andriamanitra ny mampinova an'io ny fony, gaga niova foa hatramin'ny mpanetsika tany Washington any États-Unis zany. Dia io koa ny mbola tenenin'Andriamanitra fa vavaky ny maro
zay indray ny atsika vavaky ny vahoaka maro tamin'ny androny Josoa no henon'Andriamanitra ka deo ka tsary mandraka riva itsika fa lozan'izay tsy manana finoana asehon'Andriamanitra hoe ataovy zao tsy atao, ataovy zao tsy atao. Vao nisy niantso tamin'ny telefônina vao maly androany lahady maly sabotsy zany mahatra mafy a pastera nga tsy mba misy azo Jesosy omena na ny vatosoa ao ambanin'ny tany. Nareo ny ao adaly efa miteny foana any ambony pilipitra isanandro mangatady omena mangatà amin'ny Jesosy hoe aiza ho aiza eto amin'ity taniko ty misy volamena Jesosy mba ho anay menakavy fa mahantra zahay. Tamin'ny lakamisy any teny taminy taovany vavaka zao atao zao atao zao atao. Lakamisy izy dia niantso zao ny tenin Jesosy eo atokotaninay mandehandeha kely ianao mikisakisako ohatr'izany tongotra fa tondoniko ny faladianao dia angadio fa misy volamena. Pastera tokotaninay mafy be tenitenena foana eo ianao a mino moa zany sa tsy mino tenitenena foana eo anao raha vao miteny hafa eo anao afa-tsy ny eny dia tsy hoany Jesosy volamena io a omeny olo-kafa bon zay natao hoe bon lasa nakangady izy maly sabotsy maraina eo miray metatra tsara eo a ny voaka tany maintimainty be ho tokotaninay inony ty zaho sy mbola tsy nalala zany volamena zany fa zay nyrofoko te lasa aloha nividy sahafa fanivanana volamena fa tsy haiko ane zany volamena zany fa nivadiko niaraka tamiko norofoko fasika maintimainty miaraka amin'ny volamena be ray roa telo tana aloaloha sy vanina dada zay nyreko farany dia niorakoraka fotsiny taony nataon'izy mivady voamaly anie zany dia mitery aminao a fa raha mangatakatahaka zany ianao ka vao miteny izy hoe ato tonona ohatran'izany faladianao le anankiray niaraka taminay tany masangah ny teny hoe zay Jesosy anao fiangonana ao an-tranoko mihitsy misy toerana anankiray mamay be mihitsy ny tongotra sotoniko foana isaky zay mandalo eo sotoniko foana isaky zay mandalo eo misy hody ve ho azany Jesosy ty miteniteny foana ho a efa mitady volamena anaovana fiangonana ao amin'ny efitrano atoreny eo angadina ka tranon'olona aza miteny foana eo vao miteny eo anao dia tsy mahazo zao avy ho andeha ino vao saraka tsy fantatro izy na tonga ny mainty rano na tsy tonga raha vao miteny Jehova tahaka ny Josoa ny teny hoe ry masoandro mijanona dia minana finoana vavaky ny vahoaka ianon'Andriamanitra fa raha vao misalasala ianao dia tsy sitrako ny fanahiko Jehova fa hainy nomeno ny zavatra rehetra tsangana itsika vavaka Jesosy tsangana manoloananao zay rehetrarehetra mpanomponao mpanompo tsy mahasoa daholo reto mpanompo mahantra daholo reto ny maro be taminay a efa narovanao misaotra Jesosy efa nitolonanao saina ny toerana rehetrarehetra ahitany vatosoa sy volamena maro be ny efa nahitany zany maro be ny efa nanao fiangonana ho anao
misaotra Jesosy. Fa izay eto toerana kosa bitabitaka fotsiny fa tsy mba mahalala zay tiana ho lazaina. Mifinoana ary zay fa na inona taonay dia eny ianao mitaridalana araka ny teninao hoe anolo-tsainanao ampianatra anao ny lalaka lehanao farana zao ny taona Jesosy mba tsy zo fahantrano zao ny oenany vahoaka fa ny tena finoana anao ahitanao ahitany toro hevitrao na inona aretina mahazo azy hainao ny manasitrana an'izany. Ny vavaka ataon'olo tokana koa hainonao zany, ny manana ny maditra, ny manana ny tsy azo tenenina, hainao ny mandrisy lahatra an'izany. Ka dia mino zay fa ho any tokantranonay tsirairay avy ianao Jesosy dia mamindra fo mamela eloka ianao. Fa mangataka kosa ankehitriny hivavaka ho an'ny firenenay, hivavaka ho an'ny filoham-pirenena sy ny androm-panjakana rehetra mba ho arovany fananao masina be mpisombatra be ny devoly. Fa izay FPVM naisainao hivavaka an'izany ankehitriny mba hiadana n'ity firenenay ity. Ka ianao Jesosy nefa name fahefananay, efa nomeko fahefana anareo anitsaka ny hery rehetra alefa ny Satana mba tsisy ambinina ny fiadiana rehetrarehetra ataony ary dia roainy devoly ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta, amin'ny anaran'i Jesosy manodidiny devoly rehetra na inona karazana kalan'olo, zazavavilany, mpamitaka, mpamon'olona, liandrano, miala mitandrazanay, miongotra mitandrazanay. Fa Jesosy Tompo mpanjakanay Andriamanitray mbola tsy nahafoy anay hatramin'izay ka hatramin'izay. May zany am'izay mpitondra azy, zay mpitarika azy, zay mijanona ohatraniny na ny tanàna na ny tsaha na ny miladihany rehetra. Vavan'i Jehovah no miteny, no mino miaraka aminay ianao, ny anara Jesosy nangatanay zany. Misaotra Jesosy. Mino an'Andriamanitra ray tsy toa mpanao ny lanitra sy ny tany. Mino an' Jesosy. Tanteraka tokony izany petraka isika. Dia tonga amin'ny fotoana ny anniversaire antsika ry havana, misy 9 reto avantsika reto izay mankalaza zany tsingerin-taonam-pahasoavana meny tompo azy zany. Dia tonga dia miarahaba azy ireo sadintsika hoe arabaina ary ilaina soavina ny tompo ombanareo tsirairay avy. Andeha ovakitsika amin'ny anaran'i Jesosy, ny anaran'ireto avantsika reto
dia andriamatoisany izy raha matoisany rakoto mampianina Andriamisaina Karina 3-10-21 8 ans. Andria Niando Nomenjanahary Christelle. Samuely Gabisy Ravoarnosy Noeline 7 taona fanambadiana. Andria Ambovonjy Charlie tamin'ny 2 oktobra. Fanevatiana Domoina Mercia Aimé any Etupa France ira ny miankina aminao anniversaire ny tamin'ny 2-10. Randria Nierana Koluna 20 taona tamin'ny 29-9-21 mangataka vavaka na lafanadinana baka. Rakoto ary malala voanginy aina Colette 3-10-21. Rajona Narindra Patrick 16-9. Rajona Salomon Idéaly Miguel 28-9. Raharinjatovo voahirana Lalao 2-10-21. Ravaonoro Suzanne 7 taona. Rakoto malala Monia Harissa 39-21 mangataka fahendrena. Rakoto solo Gérald Andriamanjato 27-9-21 19 taona mangataka fitahina. Samuel Fenso 39-21. Herniadza Nina Mireille 20 taona tamin'ny 28-9-21 mangataka vavaka. Antriniavo Mamy Fity 12 taona tamin'ny 2-10-21. Ravelonjatovo 12 taona mariage 39-21. Rajonary Veloubo Mireille 13 taona. Rakotondrainy André 29-9-21 anniversaire mariage-ny 12 taona zany. Ramanamaefa Michel Jérôme 28-9-21. Raharinjanahary Mamitso 28-9-21. Zéphirin Jemima 7 taona 9-2-10-21. Razafindrambao Olofanja anniversaire mariage Raharson Simon Émile sy Rahadjarimanana Alice. Chloé Belgique. Lanjaniaina miantsa fiombonana 12 taona tamin'ny 1-10. Livre Sivason. Randriamanjato Miarintso Nourtina Lucas Daniela 13 taona. Rahary Vololona Honorina. Robson Lantonirina mirindra tamin'ny 2 oktobra. Robson Lantonirina finaritra 2 oktobra. Justera Soloniaina Sara 3 oktobra. Andria Miarintso Nomenjanahary 1 oktobra. Ramarson Salouy Fenso. Rafalamanantsovy ny Alban 1 oktobra. Nomenjanahary Famonjena Jean Franqui 12 ans 24 septembre mangataka fahendrena sy fahaizana. Manoiso Ilkanto 10 taona androany. Rarivombola Niaina Arso mangataka vavaka. Rabenmananoro Aina Mirindra 12 taona. Rasolondray Betolitra 12 septembre. Rasoazana Masy Jaratina 13 septembre. Ramarson Lanza 22 septembre mangataka vavaka mba amin'ny fianarana. Fitiny Menjanahary Océan 24 septembre. Ravelo John Hermiadza Élysée 17 taona mangataka asa. Ambinitsona Antenaina ary Andriana Antenaina Arena Nomeniavo Alanina. Zay ny anaran'ireo avatsika makalaza nitsingerin-taona Pasoavana amen'ny tompo azy. Ny fanomezana tsara indrindra dia ny tenin'Andriamanitra ka hojerentsika ny fanomezana omen'ny tompo antsika ao amin'ny bokin'ny Jeremia mpaminany. Jeremia mpaminany 2:30 dia ny andininy 70 no fanomezana omen'ny tompo antsika izay makalaza izany anniversaire izany. Na nanoratra ianao na tsy nanoratra ianao Jesosy tsy misadavan'olona dia ho antsika rehetra izany fanomezana izany. Fa kitsika amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe dia anao fanekena mandrakizay aminy aho
dia ny tia tsarako amin'ny fanasoavako azy ary ny fahatahorana dia ataoko am-pony kosa mba tsy ialany amiko. Amen. Andeha ataontsika ny hira nangatahany mpanompon'Andriamanitra dia ny hoe ny miankina aminao. Ny miankina aminao hitantsika eo amin'ny boky kira laharana 70. dia noho ny amin'ny fotoana dia andiny voalohany ihany nataontsika dia ny famerenana dia hiaraka hitsangantsika rehefa efa avy eo hivavaka ho avatsika reto. Ivavaka miondrika amindera makalaza mame voninahitra anao izay ry Jesosy Kristy tomponay zokonay malalanay ilay tianay indrindra ny amin'ny famindramponao Jesosy tsy nalany ringana ilay tsirairay avy indrindra fa ireto mpanomponao Jesosy izay tsy tafandromandry fa manoratra ny anarany ho tononony eto anatrihanao mba ho mariky ny fakasitrahany izany fahasoavana nomenao azy zany makasitraka indrindra Jesosy dia tsy tafandromandry izy Jesosy tsy nisotra fotsiny tao anatin'ny vavana tao anatin'ny fony fa nanorotra fisaorana hita maso dia ny amin'ny fandravahana zao alitaranao masina izao dia mba isao fahamarinana zany Jesosy efa rino tao avokoa ny anaran'izy ireo Jesosy fantatra ao avokoa ny antony ankalazana zany fahasoavana izany ao Jesosy no mety mbola zaza mangataka izahay mba araka ny teninao teo hoe tsy hitsahatra mandraka izay ngenao hoe ny anasoa azy ka dia hitombo vatana saina fa na tsy fahendrena izy Jesosy raha mbola zaza ary raha mianatra izy Jesosy dia hanome saina azy amin'ny fianarana azy ataony ianao araka ny mpanompokelinao teo Jesosy hoe analabaka izy dia manantena ary mino izay Jesosy fa araka ny fahasoavanao sy ny famindramponao dia tsy hisy asakana ny azahoany miatrika n'izany fanadinana zany ary dia ho mpanolotsaina mahagaga azy ianao Jesosy eo anoloan'izany fanadinana ataon'izany ary nangatahana dia mba ho lohany izy fa tsy ho rambony Jesosy ary anantena tokoa izy araka ny toroteny teo Jesosy fa ny nangatahana amin'ny finoana dia homenao azy koa zany Jesosy ao Jesosy no mangataka azy ianao hanome asa azy Jesosy malala nokatra lalana ho azy ianao amin'ny fombanao Andriamanitra ary rehefa miasa kosa izy Jesosy
dia hitombo voninahitra ho tahinao amin'ny asa fivelomana izy na inona Jesosy endrika izany asa fivelomana izany dia tanterao ny teninao hoe tsy niherin'ny olona nge no andresiny fa ianao Jehova no manokatra ny tananao mba hanome fitahinana izany mpanomponao izany araka ny teny koa izay efa nomenao tao Jesosy malala. Ao Jesosy no mankalaza ny tsingerin-taona ny fanambadiana. Tena sarobidy tokoa izany Jesosy ny angatahana dia ny mbola hitombony fifankatiavana ao anatin'izany tokantrano izany Jesosy fa rehefa mifankatia tokoa nge mpivady Jesosy manampy ho azy ny zavatra rehetrarehetra Jesosy ninina koa nefa zavatra iriny ao anatin'izany tokantrano izany dia tanterao ny teninao teo hoe tsy hitsahatra ny anasoa azy dia omeo azy avokoa Jesosy izay mety banga ao anatin'izany tokantrano izany Jesosy raha misy koa Jesosy tsy salama satria ny fahasalamana ny voalohan-karena dia tafio any tsirairay avy izany fahasalamana tanjaka sery izany Jesosy araka ny teninao teo koa nefa tsy hoe fitahiana ety an-tany ihany fa hoy izy ianao hoe omeko azy ny fanahy ny fahatahorana na izay ange nitondra fahendrena Jesosy koa dia ny fanahy masinao izay efa mitoetra ao anatin'ny tsirairay avy hanomezany fanahy ny fahatahorana anao izany fa amin'ny alalan'izany mihitsiny no tsy tsara anao ny tahinan'ireo tsirairay avy Jesosy ary amin'ny andro farany ny fahasoavana tsara indrindra dia nadovahana amin'ny fiainana mandrakizay dia nizaniza Jesosy mankalaza izany tsingerin-taona izany na nanoratra na tsy nanoratra dia misy mananteny izay fa tsy diso anjara aminao dia makasitraka Jesosy amin'ny anaranao nangatahana izany vavaka izany anao dia raja voninahitra mandrakizay amen mazao toerantsika tokoa. iny ry havana ka dia hanao procession amizay tsika rehefa avy eo fa hanao ny rakitra aloha zao isika ny rakitra voalohany sy ny faharoa ataotsika izao rakitra farany izay andraisatria anjara amin'ny W ambany ao ambony kely izy sisa eo fa 40 millions isam-bolana neny alohantsika amin'ny W ao ambony eo ary eritreretina ho vita soamantsara ka dia samy andray anjara amin'izany tsika en procession andiny rakitra voalohany sy ny faharoa araka ny fomba dia andiny procession anaovantsika izany rakitra izany izay mamiampifaliana no ankasitrahana indrindra.
Amintsika mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika araba ary ilay nasoavana ny tompo ombanao dia miarabantsika rehetra indray nahatratra izao volana oktobra izao ho volan'ny fitahiana ho fanambinana fahasalamana ary fahasitranana amin'ny asany rehetra dia toy izao indray raha eto amin'ny fiangonantsika avy amin'ny fifoazana foibetany nanandrano ampahafantarana isika vahoakan'Andriamanitra rehetra fa natanteraka ny fanokanana mpiandry any amin'ny toby fanafahana mbato mirahavavy ny toby famonjena ambotanerana ny toby tsinjo arivo ny fahavalo fahasivy ny fahavolo ny volana oktobra izao efa nivoaka ao amin'ny tableau ny valim-bavaka ho an'ny mpiomana tokana amin'ireo toerana ireo ny fianarana dia manomboka tamin'ny latsinainy fa 20 ny volana septambra tamin'ny 12 ora sy amin'ny 5 ora eto Antananarivo sarandalana mandroso miverina ho an'ny mpanotrona miaingana lahady fa 10 ny volana oktobra amin'ny 9 ora maraina mandeha any amin'ny toby Ambatombiravavy 9 ariary ny toby Ambodanierana 2 alina ariary efa misy mandray izany isan'andro eto Antananarivo ilazana ny iraka rehetra noratra ny anarany ao amin'ny birao ny fifoazana ho fandaminana ny fanokanana izay atao any amin'ny toby Ambatombiravavy Ambodanierana ary tsinjo arivo ilazana ny mpiandro tonga amin'ny asa sy ny fampahirezana atao amin'ireo mpiomana ho tokanana marobe ny alarobia fa 9 ny volana oktobra amin'ny 7 ora maraina ny fanomanam-panay amin'ny 7 ora sasany any amin'ny 4e étage Tananandrano. Iangaviana rehetra mba naraka tsara ny fandaminana mba hampizotra tsara ny asan'Andriamanitra manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy ny toniniraka raha Samuelson Alain. Filazana
ilazana isika rehetra fa tsy misy ny fianarana soratra masina ny alakamisy fa 7 ny volana oktobra izao fa hisy dinika ireo atokana ho mpiandry eto amin'ny fiangonana. Avy amin'ny sapana kristianina tanora zandriny eto ampitananandrano. Atsoina isika dekona mpiany sapana katezaty rehetra ho tonga notrona ny fivoriana izay entina anaovana ny tatitra sy ny fampahafantarana ny programana asa 3 volana faha-efatra farany taona 2024 ny toerana siniora ao amin'ny efitra 4 eto amin'ny Foibe amin'ny rora sasany manentana ny fahatongavan'ireo izay ho mariky ny foananoanareo ny sampana. Avy amin'ny fefy ny sapana fefy dia manatanteraka fanateram-bokatra ny 7 ny volana oktobra ka toy izao manaraka izao ny fandaharam-potoana nasanantsika rehetra amin'izany ny alatsinainy fa 20 amin'ny enora Fotoam-bavaka fa 12 fa 13 fa 14 fa 15 oktobra fizahana maso amin'ny sarany mirary eto am-piangonana. Ny alarobia fa 13 fotoam-pifoazana sy varotra sakafo sy tsakitsaky maro ary kaiky. Ny alakamisy fa 14 amin'ny 2 ora soratra masina mientanentana fa ny zoma fa 15 amin'ny 9 ora ariva tantaran-tsetra lalaovin'ny fefy. Ny sabotsy fa 19 ny volana oktobra amin'ny 3 ora hatramin'ny 5 ora vavaka sy fiderana ao amin'ny 4e étage fanasana manokana ho an'ireo vadina sonotry ny tany sy ny fefy ampelezana ho fiarahamientana anatratrarana ny ezaka hividianana fiara amin'ny fefy faharoa. Ny alahady fa 17 ny volana tontolo andro fanotom-pivavahana fanateram-bokatra ary amin'ny 5 ora sasany ny antsapana thème azavariana izay isy fisariana ordinateur maimaimpoana ho an'izay sahaza izany amin'io ariva io koa manatena ny fanotronanareo izahay. Ny amrina voalohany ve tompoko efa vitany mirakitra. Ondriana voalohany azafady mbola tsy vita. Dia toy izao indray ireo zanatsika iroso amin'ny fanamasinana fanambadiana. Ramatoa Simone Radivera Andriamatoa Claude Radivera mivady andaniny Andriamatoa Andriantansy Ramany Vorahona mivady dia faly-mampandreny fanamasinana ny fanambadian'ny zafy ny zanany Mikael Benjamina Radivera sy Antsaso Andriantansy. Satria efa vita ny fanatazana ny fanatitra rehetra dia ho atao alohan'ny firosoana amin'ny fanaovana procession voatoizana indraindra raha ny fiangonana. Alohan'ny procession dia noniratsika fa 570 bokira raha mbola Jesosy foana ny vavahantsika tsy maintsy miaino antsika izy araka ny teniny tsangantsika rehetra. Kanat sitarain Joasu Asnawa Horain Nairofica panas Sidramar Fata Tuntupo hitan'ireo atinareo tsangano tananao masony mbola izy asamata hitany ireo atinao ireo i masony mbola izy asamata teka ho antombotsika sotra Jesosy voninahitra neo an'Andriamanitra rery andry. Halleluja. Masina Jehova tompony maro entika voninahitra amin'ny rehetra. Amen. Petraka isika ny vehivavy tondra ny poketra ny foana.
satria mbola misy raha kely vitsivitsy dia ho faranana aloha zany vao atomboka ny famakinany voajy. Andriamatoa Bombaka Joseph mivady andaniny. Andriamatoa Ramana Maefa vady ankilany dia mampandrefana masinana ny fanambadian'ny zanany Anja Fenoasina Rajonarvelo sy Fanilo Asombola Ramana Maefa izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny sabotsy 20 volana oktobra amin'ny 20 atoandro. Andriamatoa Rasolonirina Jean-Baptiste sy Ramatoa Ravololomboangy Tinanitry ny aina lalao andaniny. Andriamatoa Rainzanajafy Hermanna sy Ramatoa Ravoangy Arnoro Yvonne ankilany dia faly-mampandremy fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Randriana F Pascal sy Razafindravao Onerso izay atao eto any amin'ny FPVM Makadikely ny asabotsy 20 volana oktobra amin'ny 20 maraina. Andriamatoa Ranaivo Jean, Ramatoa Rafider Superline andaniny, Ramatoa Miadanarvelo Noémie, Andriamatoa Randriambololo ny aina lanto, Ramatoa Ravoniary Miadana Voangy ankilany dia faly-mampandremy fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Ranaivo Sojo Miarinjaka sy Andriambololo ny aina Riantso ny 17 volana oktobra eto Antananandrano amin'ny 7 maraina. Andriamatoa Randrianarvelo Robin Vincent, Ramatoa Razana Madioar Manana andaniny. Andriamatoa Razaka Arso Julien ankilany dia faly-mampandremy fanamasinana ny fanambadian'ny zanany Andrianarvelo Hery sy Antitry ny Ala Marie Hortense izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 volana oktobra amin'ny 10 maraina. Ravelo Arso Estera sy Rasoloar Fetra Andrianantoanina mivady andaniny. Ramarson Vololona Laurence Rasolo Farmanana Velomanana Zozo mivady ankilany dia faly-mampandremy fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Andrianantoanina Andritina sy Rasolo Farmanana Aina Sarbidy izay atao eto amin'ny fiangonantsika ny asabotsy 17 volana oktobra amin'ny 20 atoandro. Andriamatoa Rakotorso Félix, Ramatoa Rantamalala Saondra, Andriamatoa Randriamampianina Nirina Fidèle, Ramatoa Rantamalala Augustine andaniny, Andriamatoa Rakotomanga, Ramatoa Arnirina Vololoneme ankilany dia faly-mampandremy fanamasinana ny fanambadian'ny zafiny zanany Andriamampianina Hery Lalaina sy Rary Malalana Rindra izay atao ny asabotsy 17 volana oktobra eto amin'ny fiangonantsika amin'ny 20 ora. Zay mahita tompoko tsy mamety ny anamasinana izany fanambadiana izany dia iangavin'izy anantona ny mpitandrina melohan'ny fotoana voatondro. Dia toy izao ny avantsika Nodomandry Rakotomalala Philbert dia Nodomandry ny atalata 17 volana septambra rehefa nivahiny 7 taona teto atany hoy ny vadiny sy ny zanany Menada izay ny vadiny moa dia fefy promotion Anjomara farany ary ny zanany roa dia mima eto amin'ny fiangonantsika ny zanany anankiroa. Ny nofiny dia efa niala tao amin'ny tranon'ny tany ampandrana tamin'ny zoma voalohan'ny volana oktobra tamin'ny 20 ora rehefa nentina teto amin'ny fiangonana dia naterina tany amin'ny fahasandrazany tany Mardaza tamin'ny zoma io ihany. Mifararakitra voaray avy amin'ny fianakavian'ny Topokola Rakotomalala Philbert roa alina ariary. Andriamanitra tompon'ny fampiononana tompoko no iritsika indrindra ampiona izany avantsika hatramanjo izany. Filazana nisy baiboly adino tato amin'ny rina faharoa tao amin'ny asa mpifoazana nisy badra tao anatiny amin'ny anarany Ramatoa Marceline izay nahita izany dia miangavy indrindra tompoko mba haterina ato amin'ny biraoan'ny fiangonana. Dia toy izay indraindra raha teto amin'ny fiangonantsika ho tohizana amin'ny famakinan'ny voady ny fotoana. Dia toy izao ireo voady masina vakina amin'ny anaran'i Jesosy. Malaky ato raha diso voninahitra Andriamanitra irery ihany mankasitraka tanteraka Jesosy malala noho ny fitahinao sy ny famindramponao isan'andro misaotra koa fa afaka be ampiasainy zanakay manolotra vola ray alina ariary ho an'ny dada mianakavy. Misaotra izahay noho ny fitahinao mangataka aminao izahay mba ho ampinao ny fiainanay fona aminao izahay raha izao vao manao ny ampahafolony aminao ray alina ariary ho an'ny dada ho an'ny tranon'ny dada ray alina ariary. Salamo 103:1-6. Indro Jesosy apetrako ny adiko rehetra na niara-nofo na niara-panahy manolotra vola 2 ariary ho an'ny mpamaky voady. Misaotra tompoko.
ny ampahafolo-karena tamin'ny nomenao ay Jesosy raiso fa vokatry ny fo entina hampandrosoana ny asanao manolotra vola 36 000 ariary. Jesosy io mba omeo amin'izay ilay trano efa nangatahako taminao manolotra vola 5,000 ariary. Voninahitro an'Andriamanitra irery amin'ny misaotra betsaka Jesosy fa velona atrapa-monjena tombo indray ny taona iainana hiaraka aminao, tena mamiko miaraka aminao, ko avaozoko indray ny voadiko hanompo anao mandrakizay satria tena tiako ianao Jesosy, mangataka Jesosy no ampitony ny fahatezeranao amiko esory amiko ny ozon-drazana mba ahitako ny fahagagana izay nampanantenainao ahy. Manolotra soa ny voninkazo 2 alina ariary ho an'ny tranony dada 2 alina ariary. Nisy nanoratra nofy any dia nanolotra vola 3,000 ariary ho an'ny dada, ny nofy efa natolotra ho an'ny dada. Voady masina hanomesainanao sy ampianatra anao ny lalakaleanao ao Salamy 32:8 misaotra Jesosy fa no amarinonao tokoa ny teninao fa afaka baka avec mention andria mialo soa sitraka fanantenana tamin'ny saina natolotra ao apetraka eo ampelantananao toy ny fianarany sy ireo iray tapo aminy ho an'i Jesosy irery ny voninahitra mangataka ny hira 7 sy 500 amin'ny FPVM manolotra vola 25 000 francs atolotra ho an'ny zavikeliny madame Nirina mpanadio ny fiangonana ho amidy ronono. Rako mpisaorana misaotranao izay Jesosy no ny fahasoavanao taminay mianakavy famindrampo velonay natrapa-monjena nomenao fahasalamana izay eo ampelantananao no mbola metrahanay ny fiainanay telo mianaka tehirizo ambany elatrao mangataka vavaka amin'ny dada mba ho tafiditra ao mpiasa mpanjakana ny zanako amin'ity volana oktobra ity manolotra vola 50 000 francs ka toy izao ho an'ny dada ny 30 000 francs ho an'ny manitra amin'ny fiangonana ny 20 000 francs mangataka ny hira 2,700 amin'ny FPVM. Jesosy eo misaotranao indray no ny fitahinao ny fiainanay efa mianaka napahafolo karama 22 000 ariary ho an'ny tranony dadany 10 000 ariary ho an'ny radio 5 000 ariary ho an'ny W 5 000 ariary ho an'ny mahantra amin'ny fiangonana ny 20 000 ariary ozy ianao kanefa ny PDB zany le vola raha vao hoe 20 000 ariary mbola ho an'ny mahantra amin'ny fiangonana. Raha misy fanitsina tianao atao dia afaka manantony ianao. Manolotra vola 6 000 ariary tsy misy soratra 5 000 ariary 500 ariary tsy misy soratra. Voady misaotra Jesosy tamin'ny fitantananao ny fiainanay telo mianaka kely nandritra ity volana septambra iny no avinay rehetra Jesosy dia mbola ho akinina eo an-tananao ity misy vola kely sombiny ihany avy amin'ny tsena kely tsika raisy fa tena vokatry ny fonay vola 5,000 ariary omena ho an'ny mahantra ny fiangonana. Rako mpisaorana misaotra Jesosy nahatratrarana ny 7 taona ny mariage izay vita soa ny soratry andry sy saoby apetraka ao ampelantananao Jesosy fikarakarana ny mariage tokantrano vita soa ny tokantrano sy ny asan'ny fivelomana sy ny fanompoana manolotra vola 2 alina ariary voninkazo 10,000 tranony dada 10,000 ho an'ny fifoazana 2 alina. Izao maminirina raha ary velo dia misaotra anao Jesosy no nanasitrananao ay tamin'ny aretina nahazo ana andritra ny herintaona misaotra indrindra tompo malalo indro manolotra ny ampafolony tamin'ny remboursement 360 000 ariary izay nitsinjara toy izao 160 000 ariary omenany dada ho famitana ny tranony 200 000 ariary atolotra ho an'ireo mianatra sy miofana ho mpitandrina ho fanampiana azy ireo toy ny fividianana ro pastoral izay any amin'ny faritany. Misaotra indrindra trano Jesosy malala. Misaotra Jesosy no ny tombonandro omenao ay eto am-bavaka pasterany vadiko masika sy moratezitra ary manompa sy ny teny ratsy ity misy vola 5,000 ariary anaovana ny tranony dada fa andro maro sy taona ela iainana no fiadanana no fanampiana ho anao. Misaotra Jesosy fa na dia mpanota tsy mendrika ara dia no amarinonao tamiko izany teny izany Jesosy mandrosoa ny fiainako dia andamina sy andramvina mikitotoana rehetra ianao manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny mahantra matoko loatra anao a Jesosy. Misaotra anao Jehovah ny fanaiko mangataka vavaka ho an'ny dada momba ny tany manolotra vola 100 000 francs misaotra Jesosy. Misaotra anao a Jesosy no nysobetsaka izay nataonao tamiko indro vola 2,000 ariary ho an'ny mpitandrina any ambany vohatra ny 2,000 ariary ho an'ny fifoazana 2,000 ariary ho an'ny mahantra Jesosy dia mba omeo fahasalamana ho ny ambala mino ny olako ao amin'ny ankohonako. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy tamin'ny valim-bavaka nataonao taminay
ary nataonao afaka fanadinana ny zanako mangataka mba azo asa tsara manolotra 5,000 ariary ho an'ny dada nisy nanoratra nofony moa dia nanolotra vola 2,000 ariary. Jesosy ity ny ampafolo ny karamako meko ho an'ny altara masonao 100,000 francs, 50,000 francs an'ny W, 50,000 francs altara mangataka vavaka mba omeny Jesosy trano mba tsy hanofa intsony. Tena hafa ihany miaraka amin'ny ray mahita fiadanana mandrakizay na dia ady tsarotra na olana mamay ny tanany mahery hamonjy anao. Misaotra Jesosy fa nomenao vola hoentina miasa izay ianao ihany Jesosy hitantana izany handroso tsara ny asanay mangataka vavaka 5,000 manolotra vola 5,000 ariary. Jesosy malala misaotra anao ao fa efa nidina ny tensionko rehefa nanaiky aho fa anao ny asanao mangataka ao mba hitoy ny fahasalamako manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny dada. Eto am-bavaka ao dada mba ho salama. Tsy nisy vola moa tao anatin'ny valopy fa naty fisaorana ho voninahitra Andriamanitra 5,000 ariary. Tsisy soratra 500 sy 2,000 ariary. Fona Jesosy raha izao vao manefa ny voadiko aminao ity Jesosy, manefa ny voadiko aminao misaotra betsaka Jesosy nahafahanao soepe admiranty dia misaotra indrindra koa tompo fa nahafahanao tamin'ny aretina mafy ny olo-tiako ka sitrana tamin'ny corona. Misaotra indrindra Jesosy ity misy vola 5,000 ariary, 2,000 ariary ho an'ny dada randrena toandro 3,000 ariary kosa ho an'ny manitra ny fiangonana. Voady misaotra anao a Jesosy nomenao asa fivelomana ary koa nahafahako manefa ny trosako indro Jesosy tamin'ny ampahany karama nomenao ahy mbola naovana ny asanao koa mangataka vavaka ao mba hitahiny Jesosy ny asako ny fiainako ary ny ankohonako sy ny fianaran-janako manolotra vola 2,000 ariary. Apetrako ampelantananao Jesosy ny vadiko mba vangio ny fanahy masinao mba hankatoa anaraka ny dianao dia jereo ny fivelomanay Jesosy mba ho feno fitahinao isanandro manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny tobany ambodany herana. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao anay isanandro ity ny sombony tamin'ny herinandro jereo ny fiainako sy ny tokantranoko manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny tranony dada. Ho famitana ny tranony dada dia manolotra vola 2,100,000 francs ho an'ny dada Olivier sy tantely mivady FPVM France Boissy. Fombanao mandrakariva Jesosy dada izay andreketany anao rehetra. Solomboninkazo anniversaire fitahina Ariana manolotra vola 2,000 ariary. Misaotra Jesosy ny amin'ny fitahinao sy ny fiainanao menakavy. Misaotra ny asa fivelomana, misaotra ny tahinao ny zavikeliko manolotra vola 25,000 francs an'ny W. Voninahitra an'Andriamanitra irerianiny. Misaotra Jesosy ny tahina ny asanay mandritra ny volana lasa mangataka vavaka amin'ny dada mba ho vita daholo ny trosan'ny olona aty aminay ary mba handeha ny tsena vola 20,000 ariary ka 100,000 francs na 100,000 francs ka 10,000 ariary ho an'ny trano dada, 10,000 ariary ho an'ny fiangonana. Vady Jesosy mbola midiny eto an-tsehatra mandrakariva eo amin'ny fiainana midira an-tsehatra mandrakariva eo amin'ny fiainanay sy izay rehetra mbola kasainay indro manolotra rakosoranao anao izahay manolotra vola 50,000 francs ka ny 25,000 francs anaovana ny tranony dada, 25,000 francs W ny fiangonana. Voninahitra an'Andriamanitra ireriany fa mbola nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahako 7 septambra lasa teo ny anniversaire ny mariazinay 26 septambra. Misaotra betsaka Jesosy tamin'izay rehetra nataonao taminay dia mbola apetraka eo ampelantananao Jesosy ny tokantranonay sy ny fandriana rehetra manolotra vola 2,000 ariary ho an'ny pasteur dada Jesosy eo. Misaotra amin'ny fitantananao sy ny fahasoavanao ny ankohonako ity rakosorana tolotranao ho an'ny tranonao W Jesosy eo ary ovy amin'ny zavatra manjota aminay. Misaotra manolotra vola 3,000 ariary ho an'ny W. Ny alahady 7 volana oktobra voninahitra ho an'i Jesosy reriany ity Jesosy misy vola kely notahinao ahy tamin'ity herinandro ity 2,000 ariary. Kely Jesosy fa raiso fa vokatry ny fo mangatabavaka hita asa fivelomana. Manao sonimoa Madame Francine. Apafolokarena fanokanana Mbatomravavy 2,000 ariary, tranony dada 2,000 ariary, fitazantsoa 2,000 ariary W premier étage
ray alina ariary fitambarany W premier étage roa alina ariary zany dia ny fitambarany 7 alina ariary mangataka amin'ny Jesosy mba tsy hisoravaka izay tokanana rehetra mamindrafo aminay. Sotra Jesosy fanosotranao iarena kely tamin'ny aretina nahazo azy mangataka vavaka avy amin'ny dada misy problème cardiaque izy nefa vao 3 taona manao palpitation be foana manolotra vola ray alina ariary ho an'ny dada miteran'i Jehova mivoky rehetra ao misaotra Jesosy mangataka fahasalamana mandrakariva manolotra vola 2 alina apahafolo-karena ho an'ny fifoazana. Sotra Jesosy fa notantaninao izahay nandritra iny herinandro iny manolotra vola 40 600 ariary ho an'ny W. Voninahitra anao Jesosy Tompo midera sy mankalaza ny anaranao izahay Tompo mangataka tany avy aminao fa mba manana fikasana Tompo manolotra vola ray alina ariary ho an'ny tranodada menakavy. Misotranao Jesosy no nisoa nataonao dia misy azany fahatanterahana dia misy azany tsy fahatanterahako manolotra vola 2 ariary omena ny mahantra mangataka ny hira fantatrao fa tsy tanteraka ao Tompo. Voady ho an'ny Jesosy W 5 ariary. Jesosy malalo misotranao ao fa efa nidina ny tension rehefa nanaiky ao hanao ny asanao averina vakina hono satria dia nisy vola ray alina ariary tao misotra Jesosy malala fa hanao ny asanao mangataka ao nitohizany fahasalamako manolotra vola ray alina ariary ho an'ny dada. Nisy vola ihany zany tao anatin'ilay valopy teo. Tsy nisy soratra 5 ariary. Rakim-pisaorana misaotra Jesosy fa nitao aminao ao ka voatananao manolotra vola 2 alina ariary. Sotranao Jesosy fa vita soamantsara ny fanapahana ozina taminay 3 mianaka ity misy vola 5 ariary atolotra ho an'ny rakim-pisaorana apetrako ampelantananao ny hoavy manontolo Jesosy ary mba vonjeo izany vadiko tsy mety mino ny fisinao Andriamanitra mifonao anazy Jesosy mba avelao ny elony fa efa nahazo ny taranaka avy aminy ao manolotra vola 5 ariary. Misaotra Jesosy tamin'izay rehetra ny rahantsika tiako foana ianao na dia indro ny sombony kely ray alina ariary atolotra amin'ny tanany tranony dada Jesosy mba ampitanterao ny fandriana rehetra raha toka sitraka ao dia ilay namako ireny any an-tany lavitra any mba harovy Jesosy malala tianay foana ianao nanolotra vola ray alina ariary. Ity indray Jesosy ny ampahafolon'ny karamako atolotra nampiana ny fiangonana any ambanivohitra raisy Jesosy na dia kely aza manolotra vola 2 alina ariary. Misaotra Jesosy misaotra andriankinany fonay tokoa ianao tsy namelanay ho kivy na dia efa niaritra ny mafy aza manolotra fifaliana foana miaraka aminao. Rakim-pisaorana 2 alina ariary anampiana sy fanokanana piomana atokana amin'ny 10 volana Oktobra. Misaotranao Jesosy fa tonga soa aty Allemagne ary mbola mangataka ny fitantananao hatrany amin'ny zavatra toko rehetra aty. Aoka ianao anolo-tsaina mandrakariva araka ny teninao Salamy 32:8 ianao koa aoka handidy sy hanapaka ny fiainako rehetra aty manolotra vola 3 alina ariary ka ndray alina ariary ho an'ny dada ndray alina ariary ho an'ny manitra ray alina ariary ho an'ny radio mangataka avy amin'ny dada aty an-tany lavitra vavaka avy amin'ny dada aty an-tany lavitra aty. Rakim-pisaorana misaotra betsaka Jesosy fa vita soamantsara ny fanamasinana ny fanambadian'ny zanakay no hamarinanao tokoa Jesosy ny teninao hoe ny voninahiro tsy omeko ny hafa ary ny zanako sy ny asan'ny tanako dia ajijiko ihany misaotra manolotra vola ray alina ariary ho an'ny manitra ny 5 ho an'ny fifoazana ny 5 rakim-pisaorana ray alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy amin'ny fiarovanao sy ny fitavanao ny tanam-pitiavanao sy ilay olo-tiako nandritra izay tapa-taona Jesosy raha sitraka ao fa ianao mahalala ny fanindriko maniry mba hisehoany any an-trano amin'izay aho dia ianao koa Jesosy no mangataka ny apstable ny tension any dadanay zary fantatro na fitaovana fotsiny ihany ny fanafody sy ny sakafo hoany fa ianao ilay dokotera ambony dokotera any tena nasitrana tanteraka manolotra vola 15 000 ariary 10 000 ariary ho an'ny dada 10 000 ariary ho an'ny mpanadio WC. Misaotra sy derina natolotranao Jesosy malala no ny famindramponao fitiavana lehibe natolotra ao any amenakavy voninahitra ho anao rery any manolotra vola 4 alina ariary ka ny 2 alina ariary ho an'ny dada 2 alina ariary ho an'ny radio.
misaotra anao tompo noho ny fitantananao hatrany fiainanay ity Jesosy ny ampahany kely tamin'ny karamanay mba hanaovana ny asanao raiso fa vokatry ny vonay apetraka ampelantananao ny fikasana rehetra vola 7 alina ariary. Misaotra fa mbola velonaina ny sitraponao no tanteraka amin'izay angatahako 2 alina ariary ho an'ny pasteur Mahefa. Misaotra Jesosy fa natao soanay ianao Jesosy ataterao re ilay teninao fa ho avy ianao hamonjy anay rakom-pisaorana ampahafolokarena 10,000 ariary ho an'ny W. Misaotra Jesosy noho ny fitiavanao sy ny famindramponao mangataka ho tompo mba hahazo lisansa soamantsara izahay roa kely amin'ity année universitaire ity apetraka eo ampelantananao ny fanadinana sy ny exposé rehetra mba ahomby avokoa. Misaotra Jesosy tiako ianao manolotra vola 10,000 ariary. Misaotra betsaka Jesosy fa no hamarinanao taminay ny teninao hoe satria izao ny raiketan'ny fitiavany dia hamonjy azy ao mangataka ny ho salama sy ho ambinina eo ampanomponany Jesosy manolotra vola 100,000 francs ho an'ny mpitandrina any ambanivohitra. Misaotra Jesosy fa vita soamantsara ny vodiondry sy ny soratra nay roa kely dia apetraka eo ampelantananao ny fikarakarana ny mariage sy ny fiainanay manontolo voninahitra anao rery ihany manolotra vola 15,000 ariary. Jesosy hoe mamindra fo amiko Jesosy ampianaro ao ahay anao ny asanao esory ny votsavotsa vava fa ataovy mahery hanao ny asanao taio Jesosy mitoera atao-poko manolotra vola 2 alina ariary homena ireo toby. Misaotra Jesosy. Misaotra Jesosy fa ny famindramponao na toy izao anay misaotra anao fanambinana tamin'ny asa rehetra Jesosy fisaorana ihany koa fa tonga tsara any France ny zanakay dia mangataka vavaka avy izay rehetra fiainany sy ny asa hataony any Jesosy. Mangataka vavaka koa ny fiainanay telo mianaka sy ny fianakaviana rehetra ino isy vola 200,000 francs anaovana ny asa rehetra. Misaotra mankasitraka tompo fa mbola nomenao asa tsara aho ity tompo misy apahany amin'ny karama 220,000 ariary ka 10,000 ariary amin'ny tanany trano dada 10,000 ariary ho an'ny pasteur ny ambanivohitra dia taio tompo mba tafatsangana trano izahay. Misaotra Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany. Misaotra anao Jesosy nitahinao ny fiainanay indrindra tamin'iny volana septambra iny engany ka mbola homba sy hitantana ny fiainanay hatrany ianao Jesosy araka ny teninao hoe indro ao hombanareo mandrakariva mandra-pahatonga ny fahataperan'izao tontolo izao indro tompo 2 alina ariary ho an'ny dada. Misaotra amin'ny zavatra rehetra mahatoky anao Jesosy fa tsy hamela irery ianao manolotra vola 10,000 ariary ho an'ny mantra. Misaotra Jesosy fa nahatratra ny 7 taonako ao mangataka fahendrena sy fahalalana ao ary mba harovy amin'ny loza koa papako sy mamako manolotra vola 2,000 ariary. Mankasitraka Jesosy tamin'ny fitantananao sy izay mbola hitantananao ny fiainanay manolotra vola 3 alina ariary ka ny 15,000 ariary hanaovana ny tranony dada ary 15,000 ariary homena ny mahantra ny fiangonana. Misaotra anao Jesosy tamin'ny asa izay nomenao ay ka ity ny apahany karamako tamin'iny volana septambra iny vola 2 alina ariary anaovana ny asanao Jeremia 17-18 ary tahio Jesosy ny ankohonako. Ampahafolokarena 10,000 ho an'ny fananganana 10,000 ho an'ny mpitandrina ambanivohitra 10,000 ho an'ny SL4 10,000 ho an'ny mantra 10,000 ny altara 10,000 W. Misaotra Jesosy malala fa vita ny mariazy mangataka mba ho tokantrano sambatra aminao 2 alina ariary ho an'ny dada tsy nay foana ianao Jesosy hiasa ho anao izahay Jesosy voninahitra ny eo an'Andriamanitra ireriany. Ity indray Jesosy ny ampahany karamanay Jesosy io mba mangataka fahendrena avy aminao izay dimy mianaka mba harovy mba ho voaray ho mpiasa mpanjakana dada sarobidy 2 alina ariary. Misaotra Jesosy tsy misy soratra 2 alina ariary. Misaotra betsaka Jesosy amin'ny famindramponao indro misy vola kely de kely ambony karama mba homena ny dada raisy fa vokatry ny fo mangataka vavaka fa mampijaly ahy ny vadiko mitady teo very ny ara-panay lehilahy zany manoratra manolotra vola 1,000 ariary. Faly miarabanao zay Jesosy Kristy volana vaovao izay manoroka ny tongotra masina dia misandrata hatrany ho amin'ny fiainanay ianao mivavaka ho anay Jesosy mba raikitra tsara ny asa vaovao
dia amin'ny fahasalamana tsara hatrany any noderainay ny anaranao masina raiso am-pifaliana ny vola 200 000 francs ho fankasitrahananao fa vokatry ny fonay menakavy mangataka vavaka avy amin'ny ray aman-dreny mpitandrina mangataka ny hira 700 100 000 francs hanampiana ny sakafo ny any amin'ny toby 100 000 francs andraisana anjara amin'ny tranony dada mpiandry 4 373 sy 4 377. Sotranao zay Jesosy fa vita soamantsara ny mariage ny zanakay ity Jesosy ny apahany tamin'ny nomenao tamin'ny herinandro ity 5,000 ariary ho an'ny fanokanana eny Ambatombiravavy. Raky mpisaoranao ho fanampiana amin'ny fanokanana any amin'ny toby Ambatombiravavy manolotra vola ray hetsy ariary. Nisaoran'i Jehovah ary fanahiko ary zay rehetra tao anaty koa misaorany anarany masina Jesosy fa mandalo sedra ny mpanomponao kanefa hoy ianao izao no mamiravira fa izao ihany no manasitrana koa mangataka ny famindramponao a Jesosy mba ho azo rariny amin'ireo zavatra nangataiko amin'ireo zanako. Manolotra vola 50 000 francs ho an'ny dada. Misaotra Jesosy malala. Voninahitra ny eo an'i Jesosy ity indray Jesosy ny apahany tamin'ny herinandro niny apahany tamin'ny boaty 6 000 ariary tamin'ny varotra 10 000 ariary dia mba ataovy lafy Jesosy ny tany izay amidy sy ny trano izay amidy. Izany moa dia taratasy efa naterina nandritra ny herinandro dia tsiko ny anankiray efa naterina nandritra ny herinandro voady masina avy amin'ny FPVM Montpellier Pasteur Azoelso atolotra ho an'ny mahantra 1 650 000 ariary. Anniversaire mbola misy ambina anniversaire tsy voavaky zany ifanevatiana domoina merci à Aimé any Éthiopie France anniversaire tamin'ny 2 octobre mangataka ny hira ny miankina aminao any fefy nanolotra vola 20 000 francs. Fa ny fahasoavan'Andriamanitra natoy zao ahy Corinthienne 15-10 3 octobre 74 3 octobre 2021. Misaotranao Jesosy fa nahatratra ny fafito amby efapolo taona ny fanambadiana izahay raha Samuel Gaby sy raha Vahoarinosy Noeline mbola mahatoky izahay fa omenao izay rinay manolotra vola 50 000 francs 40 000 francs ho an'ny fifoazana 10 000 francs voninkazo. Dia izay indray ihany voady voray teto amin'ny rez-de-chaussée 7 tany amin'ny premier étage 10 tany amin'ny deuxième étage 2 tany amin'ny 4e étage 1 ny fitambarany 2 sy 900. Zany tompoko koa dia manamarina mandrakariva fa mihaino vavaka sy mamaly vavaka eto amin'izao toerana masina izao ilay Jesosy malalantsika voninahitra teo azy reriany ary tsy hitovy amin'ny idirantsika teto any no ivoahantsika eto raha fa avy eo satria manana an'ilay Jesosy tsara indrindra isika voninahitra teo azy reriany. Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompontsika. Araka ny fantatsika dia tamin'ny heriny androany dia nisy ny fanokanana no tanterahana tany amin'ny toby masina tany Amarivoay sy tany amin'ny faritry Sava. Araka izany dia nisy ny fanatanterahana ny procession ny rakitra natao ho an'ny ezaka ao anatin'ny famaranana ny tranony dada sy tranony dada mianakavy ka toy izao zany ireo procession voanay tamin'izany tany Amarivoay dia 839 000 ariary na 4 195 000 FMG. Ny tany amin'ny faritry Sava kosa dia 288 900 ariary na 1 444 500 FMG. Zay zany ny fanokanana no tanterahana tany amin'ireo toby anankiroa ireo. Ankoatran'izay dia araka ny efa nolazaina teto ihany nefa ankehitriny dia verenana ihany ny mampahafantatra atsika rehetrarehetra fa tonga ny fotoana lehibe andehanantsika ao anatin'ny fanokanana ny fitokanana ny tranony dada menakavy. Izany fitokanana ny tranony dada menakavy zany dia ho tanterahantsika ny 20 ny volana novambra izany. Fifaliana lehibe ho antsika izany sa tsy zany? Nda ho tehaka mafy be Iara-ipalitsika rehetrarehetra ao anatin'izany anatin'ny fifaliana tanteraka
no anatanterahana an'izany a fitokanana ny trano izany fa kosa nefa noho ny fandaminana dia any amin'ny tokantrano daholo a itsika rehetra no anaraka an'izany fa ny solotena ihany ny solotena tsika mpiarany mivavaka ny solotena ny entité rehetrarehetra atao anatin'ny fiangonana ny solotena isaparitra ny solotena avy any ampitan-dranomasina zay efa nisy ny antosatiny avy any Fransa fa anana solotena ho avy etya no anatrika mandritra ny fotoana fitokanana ny trano io fa kosa ao anatin'ny famaranana ny 10 taona na ampitandry na anydada dia tsika menakavy mihitsy no asaina tsika rery eto amin'ny faritra Analamanga fa ny manerana ny Madagasikara ny hatrany ampitan-dranomasina dia atsoina daholo tsika asaina ny 2 ny volana Novambra hoe ny Tsonjombe tsika menakavy hiara idera n'Andriamanitra hiara isotra n'Andriamanitra hiaraka nome voninahitra n'Andriamanitra andro ray tsy roa amatany izany mpanompon'Andriamanitra nahavita ny 50 taona teo amin'ny fiazakazahana amesantsika voninahitra n'Andriamanitra ny maraintsika manomboka amin'ny 7 ora ny fitaovam-pivavahana ho tanterahana eny anomesantsika voninahitra n'Andriamanitra ao aorianan'izay ny atoandro samy mitondra ny sakafo sahaza ao anazy nataonao sakafo be fa fety be zany dia samy mieny daholo tsika miara-misakafo ary ny tolakandro hariva kosa tsika dia anatanteraka fiderana lehibe iarahana amin'ireo artista evangelika maro ho fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra manoloana n'izany rehetra izany dia isy ny fanomanana amin'izany fitokanana ny trano izany amin'izany famaranana ny 10 taona izany dia ny 24 ny volana oktobra izao ao anatin'ny PTA atsika izy io isy ny procession zay ho tanterahantsika eto amin'ny Foibe Taninanandrano ny vola azo rehetra amin'io zany dia hoentitsika ao anatin'izany fanomanana ny fitokanana ny trano ary ny famaranana ny 10 taona na ampitandrina anydada izany ankoatran'izay koa ao anatiny ihany ny famaranana tsika ho fandraisana anjara ny any amin'ny faritra Ambodanerana misy koa ny any Ambatomirahavavy fanokanana ny Antsinjoarivo dia isy hatrany ny procession ho tanterahana isaky ny fanokanana zay efa ny fampiresahana tamin'ny tao amin'ny Birao Foibe zany dia ho tanterahana any Ambodanerana Ambatomirahavavy ary any Antsinjoarivo dia isy koa ny procession zay atokana manontolo ho amin'ny famitana ary koa ny fanokanana ny famaranana ny 10 taona na ampitandrina anydada ao anatin'izany rehetrarehetra zany mangataka mandrakariva ny fitrotroana-mbavaka amintsika rehetrarehetra satria mbola ao anatin'ny tena famaranana ny asa tsika izao efa mandeha ny asa famaranana fa tena ao anatin'ny famaranana tokoa dia mangataka ny fitrotroana-mbavaka mba ho vita soma tsara ary etona dia maneho fisaonana ho an'ireo rehetra tonga manolo tanana amin'ny fanomezana amin'izay rehetra hoentina ao anatin'izany trano ny dada izany na ny fanaka na ny zavatra maro samihafa dia betsaka ny manolo tanana fisaorana lehibe no atolotra antsika ao anatin'izany mangataka koa ny fitrotroana-mbavaka amin'ireo fotoana 2 lehibe ireo mba ho tena ho feno ny voninahitr'Andriamanitra tokoa izany fotoana izany ary tsika rehetra koa dia za mitrotram-bavaka ho an'ray aman-drenitsika ho salama tsara ho ela velona mba tena ho fifaliana tokoa nahitantsika ny dada amin'izany hoe andray ny lakile ho atolotry ny zanany rehetrarehetra zany amin'izany fotoana izany mba andeha tokoa izy ka faly andeha amin'izay isitraka amin'izany trano natolotry ny zanany rehetrarehetra izany atao fifaliana ao anao zany fa le natolotra ao iny ho totoko aminao ny tenin'Andriamanitra fa hitay anao izy hitany ankonanao izy satria nanisoa an'izao mpanompony zao ianao voninahitra nedy eo an'Andriamanitra irery any tompo dia samy faritra matsatsika amin'izany fotoana zany sady tamin'ny
alaka misy teo raha tsy diso aho zay vao tafiditra ny rano iny ny tena nandrasana ela be tena ela be mihitsy ary nampitebiteby dia misaotra an' Jesosy fa satria ny teo amin'izany tsy maintsy mbola lefa any ambanin'ny tany fa tsy atao hita zay voa hanao ny parikintsika fa efa odododolo no atao bloquant rehetrarehetrarehetra anaovana amin'ny parikina fa niandry an'izay tsika dia any amin'ny herinandro iny tsika zany zany hoe mitapatapaky ny oktobroza dia azo lazaina fa vita tanteraka zany trano zany saotra ny tompontsika fa daholo ny jiro fa daholo ny rano fa daholo ny rehetrarehetra dia saotra ny tompontsika amin'izany mba ho tonga somatsara le andro anankiray saotra tompoko ny anankiray saika adiny teny fa ny lehibe indrindra azafady indrindra ny zanatsika mpitandrina ao ambony eo dia mierokanina tsy vo niafy tahaka ny teo aloha taloha nalefa tany Ambotsimeloka mandeha tongotra Antananarivo mangataka fa zao natao kay kely eto dia matakataka foana no ataony eo ka dia atahoana moa ireo olona ho Jesosy maneo omeo izay mangataka aminao izy ireo dia malahelo fa le vola omentsika eto zay tokony ho azy amin'ny 2 menada matory eo dia midongy ny 20 nisan'eo ahoana ozy no izy rery ihany no omena fa izay tsy mba omena dia nanjara ny zaraina tamin'ny sakafo atoandro dododoolo izay vola nomentsika teto misy mamarina zany satria samy mpanompan'Andriamanitra fa izy 20 menada matory eo kosany dia tena malahelo satria ao izy miantoka sakafo maraina dia le atoandro iny arahana dia ny riva miantoka maraina sy ny riva izy zany tena tsy ampy mihitsy ny vola dada ozy mbalazao ny olona mba hovonjehony izahay hoe efa samy name akanjo sika marobe efa mitafy mafana izy eo misaotra atsika fa izao izy dia mba mangataka sakafo mihitsy ka dia zay afaka manome an'izany dia mamonjy eo amin'ny sekretera isanandro dia lazainao tsara ny hoe hoaniny 20 menada mpitandrina mianatra mpitandrina ao ambony matory eo na hoany izy 20 menada dia lazao daholo izay mba foinao fa tsara ihany mba manome na dia rano mangatsika ihany areo Jesosy amin'ny mpanompoka dia lehibe ny valim-pity dia saotra tompoko reto le voady za dada ozy nanofy fa raha tiana ho taona zina ny tompambolena raha tiana ho taona zina ny tompambolena amin'ny taona ho avy dia ary mba ho avy koa ny firatsahan'ny ranon'orana dia tokony ho ny hanao vavaka tendromondra momba n'izany isika isaky ny 1er novambra ka ny fiangonana rehetra hony hatramin'ny président ny république ny tokony hanao zany nofy eo so lazainareo dada indray miteny an'izany nofy nyty olona ity ka dia hoy izy hoe lazaina ny besiny maro izay afaka manao dia manao fa vavaky ny vahoaka vao nolazaiko teo dia ahoana enon'Andriamanitra azadino zay faharoa reo rehetrarehetrarehetra manofy feno sokola hatramin'ny tendrombohitra sy ny tanàna nana sokola zay rehetrarehetra nanofy momba ny pirina sy ny trondro minana pirina minana trondro ho an'izay nanofy mahita tanalahy dia milaza hoe vana hoe minana tanalahy averimberina foana zany fa dia manjary malahelo raha miasa amin'ny telefona momba n'izany ianao fa ty anankiray ty mahatsara antsika rehetrarehetrarehetra zaho Jesosy misaotra an' Jesosy nanofy aho nahitanao dada nanao akanjo masina teo amin'ny alitara dia nisy filaharana nandeha tsirairay nakeo aminao zandriko aloha no nandeha voalohany hoy ianao hoe anaka aza matahotra fa momba anao manaraka dia nisy olona hafa
nanelanelana anay zay voatoroko avy eo a rehefa tonga ny anjarako sadaikitra trabe aho nanatona kanefa vomaika no fiino mafy sady hoe anao tamiko hoe aza matahotra fa voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao dia nanontany aho hoe dada dia alainao avy dia nilaza ianao hoe tsy anaka dia naverinao hoe no fiinona indray aho dada ary tena natsary sambatra sady natsapa fiadanana dia izao ny afatra ao tamiko hoe ataovy ny asako dia naverinao intelo zany mariko fa izaho a dia mpiandry zany tompokony Jesosy mankasitraka ary maisak'izay miasa ny mpiandry na vita ny ariva na amin'ny ariva be vao mialeto dia mba manontaniany Jesosy foana hoe nankasitrahanao Jesosy ve Jesosy zavatra vitako androany fa miteny eneo misy aminao mampahery anao mihitsy izy izy mamina anao hoe zany ny tiako ataovy ny asako fa ho anareo zay tsy miasa kosa dia fa nahazo nofo tahaka an'izao hoe ho potehiko zao tontolo zao izy ho faranako zao tontolo zao ary ianao tsy miasa io nefa mpiandry no alefako voalohany ano amin'ny afobe ka dia na fankasitrahana no azonao amin'i Jesosy na teny maharary dia mba nontanio izy araka ny tenin'ny salamo hoe tsara ho Andriamanitro dia oka izy ny tsara atsika tsirairay avy sotra to zao atsika dia hanao ny hira fanankatana teny hoe tia fa voalaza teo hoe amin'ny alakamisy zao tsy misy fianarana soratra masina fa amin'ny alahady zao kosa herin'ny androany anie ny fanokanana ny ambato miravavy tsy misy fiangonakariva lazao zay mpiangona riva rehetra fa tsy misy satria vahoaka be no eny misy namatsika zao efa namboatra ny lalana any amin'ny bulldozer sy ny traxe be io amin'ny talata dia vita tsara daholo zany lalana zany aty ananina rehetrarehetra ty dia azony tomobile kely daholo ale any ka dia milazan'izany aminareo aho satria zay indray vao nisy tao anatin'ny roa taona ka dia nanompiomana otrokanana eny ara dia be efa tsatra latsaka kely ary misy hiraka eny zay otrokanana eny mbola maherin'ny 30 ka raha vao tsy betsaka tahaka zay ny hiraka eny dia ho sahirana mihitsy sika hiditra ny fotoana eo amin'ny amin'ny valo sasany eo amin'ny enina dia efa miala eto dodolo ny mpiomana rehetrarehetrarehetra hatramin'ny mpiomana kely ary ho reno eny mpiomana kely na ampianaran'i Jesosy hira parain'ny andro sy ny zesta zay ampanovany azy ary ny mpiomana kely no hiran'izany eny rehefa vita zany hira mpiomana kely zay vao azo avoaka amin'ny radio zany fihiry zany zay vao azo zarainao antsika zany hiry zany ary mirary soa ka raha mirary soa fa raha mbola mpiandry koa ka mpiandra tsara ny mihira zany tononk'iran'i Jesosy omena ny mpiandry kely zany fa mampisy hery ho anao zany sotra to anao niritsika fa fito amin'ny telopolo sy 500 endre ny amarony soa tsangantsika rehetra ndininy voalohany ihany ary safady le rakitra tokoa adino rakitra loary aloha mamiko indrindra ianao Jesosy tsy mamiko azafady be loatra ny eo anatin'ny lohan'ny dada azafady fitiavana mandrak'izay fitiavana mihitsy noho no hanolorantsika ny rakitra ho an'i Jesosy zany ny tiny ary izay mpiandry kely zay mbola tsy teto moisy zao fa raha izay mpiandry kely zay anontaniko anareo izy rehefa eny ambato miravavy anontaniko anareo hoe ohatran'iza ny fandihan'i Jesosy raha eto izy dia nampafantatra anao fa dia mivarina izy mijery anao eo dia sehony anao daholo ny fandihan'i Jesosy sy ny fifalian'i Jesosy mandray ny rakitra atolotsika ho azy
fitiavana oairatsino tsia araka ny hotako fa niatranao ozy beatondravo dalibe tsy manakeriny aho efa tenina zanao ny labana fa tena sitrabo donetolonanao leziogako iako ameto ianajeovao tetika famananana napiandria sate satriana teakari teako ampiko yanao teovao sabata tetika famananana andriko tokiko yanao piandria sate satriana teakari sate satriana teakari sate satriana teakari teka ho anto sotra Jesosy amin'ny fonay manontolo feno fitiavana anao feno tena feno fitiavana anao a nanoloranay zany rakitra zany Jesosy raiso Jesosy a ho voninahitra ny anaranao ary dia mba amindraho fo ty taninrazanay malagasy dia sy ny vahoakanao rehetra voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany alleluia masina Jehova tompony maro endrika voninahitra amin'ny rehetra amen vavakantsika misaotra Jesosy tamin'izay rehetra nataonay ho anao nataonao anay tamin'iny volana ity hifarana sady ny taona Jesosy nefa izay mino fa ravoravo tao aminao izay ravoravo tao aminay koa ianao satria nitrotro ny zanakao malala anao tamin'izany FPVM zany ary dia manaty mpisaoranao anao amin'izao taona zao Jesosy ka dia mangataka anao a amin'izao ora sy fotoana zao betsaka anao fa voalaza amin'ny voady teo vavaka fangatahana amin'ny fony manontolo Jesosy raiso zany raisiny anjely zany rehetrarehetra zany hoentina ny an-danitra ary mino zahay fa nivavaka rehetrarehetra eto dia mbola hoenonay foana fa izay rehetrarehetra koa mbola hivavaka Jesosy miaraka amin'ny fanatitra ho eto araka ny teninao hoe inona ny mbola tianao ataoko aminao ary amin'izao faraparany taona izao ianao nivavaka i Jesosy sotra Jesosy renao zany vavaka zany hoetiny anjely daholo any an-danitra any zany araka ny teninao ka tsy maintsy tonga koa any amin'ny raika anao androany araka ny teninao tanterao zany Jesosy mpanomponao daholo zany mangataka zany Jesosy mangataka tahaka mpangataka rehetra hoe Jesosy ianao ny vavaka dia ny anaran'i Jesosy zokinay malala mpiara-mivavaka aminay eto no angatanay zany vavaka zany rainay izay ny an-danitra ho amasinanay ny anaranao
tonga ny ny fanjakandao ataony sitrapondao ety an-tany takany eny an-danitra meonay ny anina sahazo anay ary mamelana elokay tahaka namelana isembeloka taminay ary tondrana amin'ny fakapanahy fa manafana maratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Raisontsondrano ho Jehovah tompony maro aminao, asa matahotra ary asa merikerika koa. Zaho ny Jehovah Andriamanitra mbola mitantana anao amin'ny tanakavana ny fahamarinako sy ny heriko. Ay ianao tsy misy maharombaka no ampelantanako, za rehefa tia ho Jesosy tena tia ny atra amin'ny farany. Sotra Jesosy anao ny tery, anao ny aja, anao ny voninahitra mandrakizay. Amen. Endre ny amarony soa ny menao aray. Endre ny amarony no teka mafantonisika. Sotra Jesosy voninahitra ny ho an'Andriamanitra rery ihany. Alleluia. Masina, masina, masina tompony maro endrika rehetra tanteraka tokony izany aasiny zanaka ary masina petraka isika.
dia eo ampitomboana amintsika mandrakariva ny eriavana ny fahasoavana sy ny fiadanana izay avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy ilay tiatsika FPVM ary dia izy indrindra ilay tiatsika amin'izao volana oktobra miampita amin'izany volana vaovao izantsika dia mbola manambara ny fitiavany atsika FPVM aoka tsy andraraka ilombendoa atsika amin'izany fitiavana atsika manokana izany so dia mbola isy ihany ho fakamangidy ao anatin'izany fiangonana izany ka andeha hanao zavatra tsy mety ampiverin-dalana ny ondriny na hanao zavatra tsy mety amin'izany fiangonana tiany izany fa rehefa tiany sika ozy dia tsy miova ny fitiavany ary okantsika tsy ampifilafila azy fa ho avy izy andringana izany tompo tiatsika izany no miteny amintsika hoe izao ny mofo velona izay nidina avy tany an-danitra raha misy mihinana ny tia mofo ty dia ho velona mandraka izay izy izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako Jesosy no manana fiainana mandraka izay ary zao anangana azy amin'ny andro farany izany Jesosy tiatsika izany mbola miteny hoe ary naroviana no misotro sy mihinana ianareo dia mba tsarovy atsiaro azy sika indrindra izy ilay voaombo teo amin'ny azo fijaliana ary dia hitatsika ao amin'ny hira fa 4:20 izany hoe ilay avoana natao hoe kalvariny tany naminona izany tompo Jesosy tsika izany o tsarovy rehefa maty ory-tao izy Jesosy tompo lehibe anavitrainanao ataotsika eo mpitsanganana zany hira zany atsiaro zany avoana nanombona azy ary mbola teo ambony azo fijaliana ny neverany atsika mba tsy overitsika ataotsika mpitsanganana zany hira izany ny andininy voalohany no ataotsika No
bavaka isika manondrika ny loanay ampanajana eo anatrehanao izay Jesosy tianay le Jesosy mpanjakanay Andriamanitra tomponay izay loloavinay an-tampony loha satria le Andriamanitra tena tianay tiany FPVM tianay mba hovonjena tianay anamboninahitra aminao any an-danitra any ary mbola miantso anay ianao ankehitriny fa raha mihinana nofoko any ianareo dia anananjara fiainana mandrakizay ka dia indreto izay mpanomponao tonga eto hihinana nofonao isotrona ranao mba hanatena tokoa zay fa tsy ho very tsy lay amadika anao tsy lay amadika izao FPVM zao nampihemitra ny olonao ny ondrinao fa anisan'ilay ampandroso ka raha tonga ianao hiaraka aminay hitondra anay ho tonga ny fanjakanao misaotra Jesosy dia ndreo zao fanasana masina tonga eto zao Jesosy eto amin'izao latabatra amin'ny masina zao ndreo ny mofo izay vita tamin'ny zavaboarinao ihany asan'ny tananao ary namboariny tanan'olombelona koa reo Jesosy nandrahoana tsy misy heriny tsy misy asiny tonga eto amin'izao latabatra amin'ny masina zao ianao ny angatahako Jesosy anamasina anareo mba ho tonga tahaka ilay nofinao tokoa nalatsaka avy any an-danitra nanjary mofo velona hohaninay ary hitondra fiainana mandrakizay ho anay ary ndreo koa ny kapoaka izay misy na rano mena ihany mba ho tandindon'ilay rano menamena nalatsaka ao teo ambony azo fijaliana ho afamonjenanay amelanao ny elokay ireo rano tsotra lokona menamena tsisy hery tsy misy asiny fa entina aminao ilay masina indrindra mainy zavatra rehetra sady tompony fanasana ho amasinonao zany ho tonga tahaka ilay ranao nentinao hamonjy anay rehetra indrindra ho an'izay mino misaotra Jesosy dia ao koa ireo mpanomponao rehetra ny diakona rehetra izay handray an'izy ireny voalohany ny tenanao ny kapoaka misy na ranao masina reo masina ianao mba hamasino reo olombelona ihany manan'izay fahalemeny hitanao kanefa rakofona rasoanao mba tsisy ho hitanao misaotra Jesosy dia ndreo koa ny vahoakanao ny mpandray fanasan'ny tompo rehetra izay nasainao iray latabatra aminao ireo le tianao ireo le malala anao ary rehefa nomenao voninahitra manasa anay rehetra mba tsisy ho diso anjara mba tsisy ho dinganao ny rehetra fa samy azo anjara mofo dia le nofinao sy ny ranao mba hiano fiainana mandrakizay zay dia misaotra Jesosy amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona sy mahery avy any Nazareta no angatahako zany amen. Ary Jesosy tompo tamin'iny alin'iny izay namadina azy dia nandray ny mofo ary rehefa nisaotra izy dia novakinika ho izy hoe ity mofo ity ny tenako vakiko anareo izao no ataovy ho fahatserovana dia tahaka izany koa ny kapoaka ity kapoaka ity no ilay fanekena vaovao amin'ny rako meko anareo zao mba amelana ny elokareo dia hoy Jesosy hoe ary narovina ianareo no mihinana amin'itony mofo tony ary misotro amin'itony kapoaka itony dia manambara ny fahafatesako ianareo mandra-piaviko dia hoy Jesosy tompo hoe andeha ary fa efa voavoatra ny zavatra rehetra eo ampizarana an'izany mofo sy kapoaka izany nanaovantsika ny hera fa 900 Jesosy efa tiatsika aza matahotra miaraka aminy mijoroa na omorana sarotra mipetraka ianareo tompoko ny hera fa 900 arivo ny tahotra ho aza ry FPVM malala tiany Jesosy izay lazay ny tomponao tsisy tsy ho to ny fisetonao rehetra dia reny avokoa ny feon'ny fitarainanao valiny tokoa ataontsika zany hiry zany eo mpizarana ny kapoaka sy ny mofo
anao tanany mahery reny aminjenanao nany mahery reny onje tsy misy mahalaza tiany atao misy mahalaza tiany andositra mitahotra ny fahavalonao ny fitondrany soa ny ankinanao ny fitondrany soa no ankinanao ankinanao koaka ho fidiniko zay aleanao fidiniko na dia tsy takatrao ny sainy lalina tsy takatrao ny sainy lalina zay tendreno anao ekeo marina tendreny ho anao ekeo ry tompo tsara ô mba mijery anay mba mijery anay nareraka aza reny fo toanao zay ovay ny hevitray ny fonay aza vao fonay aza zay atoronao anay izorana izao atorona ho anay izorana hoy Jesosy hoe zaho efa tianareo talohanareo ary za rehefa tia ozy dia tiany hatramin'ny farany ary porofony amintsika ny hoe fitiavana mandrakizay aneny efa nitiavako anareo ary zany fitiavako zany dia nampaharetako ny famindram-poko aminareo mamindra fo amintsika foana izy tsy mbola namaly itsika araka ny otantsika mbola miantso antsika foana ary mananatra atsika ry FPVM zay tiany sy malalany aza mba mivadika amin'izany fitiavany mpanjaka anao zany mpanjaka atsika le tiatsika le mihevitra atsika rehefa manamboatra fitoerana ho atsika any an-danitra ny miteny amintsika nefa mbola misy sa ihany zay mandrodana zany fiangonana zany zay mamoaka ny ondry ny voaka mandeha manositosika azy manenjika ny mpanompon'Andriamanitra manao ratsy amin'ny mpanompon'Andriamanitra ary mbola malaina manao ny asan'Andriamanitra efa voalazany teo hoe ataovy ny asako raha mbola toandro ny andro raha mbola matanjaka tsika raha mbola salama ataovy ny asan'ny tompo ataovy koa ny asa fivelomanao fa Andriamanitra mijery atsika manatona mbola manatona atsika foana mbola mitady atsika tsy tia nisy very mihitsika izao na ray asa tsy tia nisy very mihitsiny satria fa nividiny lafo loatra tamin'ny rany mba tsy very amin'ny tany fotsiny zany rany zany fa tena ho vidiny tenako ka mba ho tonga any an-danitra any le olombo vidy rehetra ho tonga any an-danitra any ahitany tavany ahitany fanjakany ahitany tranonao zay efa nomaniny aza mitady ho an'ny satana tsony ry havana betsaka ny mihazakazaka mandeha mitady ho an'ny satana mamory olona ho an'ny satana ary mitady laza avy amin'ny satana mitady voninahitra sy vola amin'ny satana hoentinao makaiza zany raha miala ety tsy mivoany io vavahadiny lanitra io
raha toka zany toetratsika dia mbola tiatsika Jesosy miantso atsika andeha tsika iain'ny feony ene andeha tsika anao ny hira fa 2:7 manatona ny Jesosy zao manatona fa mba minoany zany teniny zany minoany zany antsony zany mino zany fanekeny zany fa tena mahavonjy izy tena mahavonjy atsika izy tena be fiantra atsika izy ary tsy anary atsika mandrakizay satria tindry sy malalantsika ka dia manomboka izao miantsoa azy fa eo akaikitsika izy eo anilatsika amin'izay rehetra ilatsika azy hatsoa izy fefa izy ny tompony teny atsoa iaho fa amaly ianareo ary dia angatao zay tianao izy efa nyteny koa amin'ny salamo ao hoe hanome anao araka ny fonao any Jehova ka dia andetsika anatona azy fa rehefa tena manatona azy tsika mifona sy mibebaka manolo tena ho azy dia anome fo madio atsika izy le fo madio tsara indrindra azahoantsika mahita an'Andriamanitra azahoantsika ny fanjakan'Andriamanitra ary rehefa tonga ny fanjakan'Andriamanitra tsika omeny lamba fotsy le lamba fotsy zay hitafitsika lamba fotsy iarahantsika masina rehetra iarahantsika amin'ny Jesosy mpanjaka atsika ataontsika zany hery fa 2:7 zany 2:7 sy 700 azafady minoan Jesosy azy mavonjy Jesosy tompotsika Jesosy tompotsika be fiantra Jesosy tsy anariny Jesosy tompo tsy miantsoa azy amin'izay azy miantsoa famaly ianao amin'izay izy famaly Jesosy
rehefa nahazo ny lamba fotsitsika fotsy ny fotsika ilay madio ahita azytsika dia andray azytsika miantso atsika izy ary hoe avy ary mangetaeta fa omeny ny rany mba ho afaka tokoa zany etaetatsika zany ny hira fa 450 sy 200 avy ary mangetaeto ka aza dia mba mamoy fotsony fa indro misy rano velona amin'izay omeny ianao hamelona anao mahantra anao variana ry zanak'ondry very lala anao jereo ny tomponao miantso anao ataontsika zany hira zany avy ary mangetaeto tsy mba hovidina nofiny mba azahoanao fiainana mba azohoanao fina kanefa tsy mba hovidina ne fa tsy mba hovidina ajantsika mira eny tananao zao lay mofinaina le azahoanao fiainana mandrakizay eny tananao na rany Jesosy velona ny eo aminao dia mitenena aminy teneno aminy ray anao a Jesosy anao a tompo ao anao ary dia aza mivadika amin'ny tsony mandrakizay mandra-pahafatitsika ho azysika ataontsika ny andininy voalohany ihany dia manaraka isika anao atompo
fa fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba tahaka ny volamena na ny volafotsy no nentina nanavotana nareo tamin'ny fitondran-tena dala izay azo tamin'ny entiny razana ka tamin'ny rany zanak'ondro tsy misy kilema sady tsy misy pentipentina. Hoy koa Paoly apôstôly hoe jereo ny azo fijaliana. Teo ny namonjena anay ho izy, teo koa ny namonjena antsika, ary teo koa nanaovan'Andriamanitra fanekena fa firenena masina ho azy eny isika FPVM zao. Teo amin'izany azo fijaliana zany no mbola nanaovan'i Jesosy le fifonana ngezabe tamin'Andriamanitra rainy. Izay nitenenany hoe ray eo mamela ny elony fa tsy fantany izay nataony. Tsy nafantatra ny nataony tokoa reo olona reo, nikapoka dia nanapotipotika zany nofon'i Jesosy zany. Tsy fantany fanatao fa hay nentin'i Jesosy ho potipotehana ny tenany zaraina finetananao iny. Zany nofony potipotehana azahoanao famonjena, azahoanao anjara fiainana mandrakizay. Ary dia natao izay nahalatsaka narany nilatsaka teo Kalvari. Tsy fantatr'ireo olona ireo zany fa nentin'i Jesosy amin'izao fotoana amonjena antsika, hamelana ny elontsika rehetra, ary zany rano zany fanafody ambony indrindra mahasitrana ny retintsika. Zany ny tenenan'i Jesosy hoe tsy fantany anie izay nataony mamelana elony. Dia andeha isika rehetra anatona an'i Jesosy ara satria lehibe zany fitiavany atsika. Andeha tsika anatona azy, manatona azy Jesosy ka miondrika hanoroka le tongo masinao, zay le olona tsy mendrika, le tsy mendrika mba havaozy tompo, mba ho tena FPVM le tiany Jesosy indrindra. Ataontsika zany hery zany. Manatuna kami undricha hanurukani tunggu masina isau lu nasi mendicha hoy Jesosy le tianao ray soary, hamty fa ity le ananantsika fiainana mandrakizay misaora azy eo anatinao. Misaotra Jesosy, misaotra lehibe indrindra, nanaiky potipotehana ny nofinao, hay raha tsy potika ny nofinao, tsy mba nanana anjara zay, tsy nanana anjara zay ke fiainana mandrakizay efa nomanao anay. Misaotra Jesosy, makasitraka tompo, voninahitra ho anao. Amen. Dia koa Jesosy hoe sotroinareo rehetra koa ity, fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena zay nalatsako ho an'ny maro ho famelan-keloko. Misaora azy. Misaotra Jesosy, makasitraka ny fitiavanao, tena titoko ary lalina ny fitiavanao. Ary ianao ary mbola niteny taminay ihany, na dia mpanota ary zay, dia mbola nitenenana hoe ianareo aneny sakaizako hoe raha manao araka izay andidiko anareo ianareo. Tsy mba ataoko hoe mpanompo fa efa nomeko voninahitra hiara hanamboninahitra amiko any an-danitra any. Misaotra Jesosy. Jesosy sakaizana, Jesosy ana sady tsy mafo,
Jesu ana rani uluna meti mandawana Jesu nuci manda Jesu ana teo tanteraka tokoa n'izany amin'ny anarana ray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen. Mipetraka ny fiangonana zao dia eo angonina ny kapoaka ary ho tatazana ny rakitra eo mpanaovana an'izany dia ao ny koralina izay natanteraka ny hira ho fanaovana an'izany. Sanzan zay torisy anaty kanjo darika mafy sy tenin'andratra no tambiny aviany tsy anandady laty tsy fantany mantsy fa misy any hoany mijery ty zany zay feno tory eo andrasako iandry andrasako fono andrasako eto na mila oleo lui ani izani antenai chuva wavi yana hampitseke desati tumani
rehefa vitany fanasana zay nanasan'ny tompontsika le tiatsika dia manafatra ao atsika izy iarahantsika mijery ny afatra mba tsy hanidina foana mba hoentintsika mody ho saintsaintsika any. Koritiana 1:10. Koritiana 1:10 ny 9:20 sy ny 2:20. Koritiana 1:10 ny 9:20 sy 2:20 araka le voalaza teo aloha dia tiatsika Jesosy, tena tiatsika ary raha tia azy koa isika dia manafatra tahaka izao izy amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahazo misotro amin'ny kapoaky ny tompo sy ny kapoaky ny demonia ianareo. Tsy mahazo mihinana amin'ny latabatry ny tompo sy ny latabatry ny demonia ianareo. Mampasaro-piaro ny tompo va isika, mahery no izy va isika. Amen. Zay raha tena FPVM Jesosy ianao, mitana ny faneky ianao, arao ny teniny fa tsy mahazo mihinana, mandray ny fanasan'ny tompo sady mandray ny toka sy ny device zay rehetrarehetra any Satana, tsy mahazo miray latabatra amin'ny Jesosy nefa iray latabatra amin'ny zareo mpanao zao tontolo zao. Manafatra Jesosy, masaro-piaro azy zany, mahery no izy ve sika andikany zany teniny zany. Ho faranantsika zao fanompoam-pivavahana zao miorena tsara amin'izay ary amin'ilay vatosoa ianao. Mandrosoa, mifahara tsara, mifikira mihitsy mafy fa ny tompo efa manambara fa ho sambatra tokoa tsika, sambatra ianao raha mitana n'izany lazainy zany ka ho tsara miefara isika mpanompo maso. Ataontsika mpitsanganana zany dia hivavaka isika hanao nitsodrano aorinan'izay. Miorena mafitsara amin'ilay vatosoa, mandrosoa mifara, mifikira mafitso, eny tompo mama fa ho sambatra ka ho tsara vavaka isika. Misaotra anao Jesosy niaraka taminay teto, nanambara ny teny izay mbola naporofona ao hatrany, ilay fitiavanao anay tsy miova maharitra mandrakizay. Satria ny olontiana tsy omena izay mahafaly fotsiny, fa arovana koa, anarina, tenenina, ampianarina ary faizina koa aza. Satria tianao tsy hisy ho very anie izay na dia ray, lafo loatra anie le vidana ranao. Saotra Jesosy, makasitraka afaka ndray latabatra taminao ilay mpanjaka ny lanitra zay, ilay mpanjaka ny voninahitra, tsy mba manam-boninahitra teto tany nanasanay niarany hinana, fa ilay mpanjaka ny an-danitra, lehibe voninahitra, le tsara indrindra, ary sady tompo sy mpanjakanay, tompony lanitra sy tompony tany, ary miandry anay mba ho tonga any aminao. Saotra Jesosy, makasitraka izay ka dia zay rehetrarehetra vitanay teto dia mba ho amarinao, ho tahinao ary dia ho asoavinao zay rehetra. Tsy amelanay ho rery fa tianao zay, ka na mety misy mania aza amin'ny fisainana, any amin'ny fanao, any amin'izay toe-po rehetrarehetra, amin'izay fikasany ratsy rehetra, dia mbola n'olo-tsaina ihany ianao, mbola hitarika, ananatra sy ampianatra. Saotra Jesosy, ka dia apetraka ampelantananao ny fiainan'ny olonao rehetra, apetraka ampelantananao ny fanahinay rehetra, apetraka ampelantananao
izay fantatrao fa mahasoa ny olonao, izay tsy voataka ny vavanay Jesosy, tsy fendro tsy tanteraka, fantatrao le tsara indrindra le tokony ho anay mpanomponao, ka dia apetraka amin'ny anaranao zany fa ranana amin'le vavaka nampianaranao manao hoe rainay sy ho amasinina ny eny anaranao, mitonga ny eny fanjakanao, sitrakonao ety an-tany tahaka ny eny an-danitra, mianna sahazaonay ary mamelany elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay, ary aza mitondra nay amin'ny fakapanahy manafana ny ratsy, anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy tompo mpanjaka antsika, o Jesosy hoe zaho anefa tia anareo ary tsy miovy zany, ary zaho no mpiaro anao ary isaky ny ray mpimaso no andemako anao, sao misy manimba anao, ary na andro nalina zaho no miaro anao. Aza matahotra o Jesosy fa zaho ane tsy mandahona mafoy anareo, tsy amela anareo rery ary tsy amela anareo kamboty, iady ho anareo aho ary ampandresy anareo. Makasitraka Jesosy anao ny tera, anao ny ady, anao ny voninahitra, anao ny fanjakana sy ny hery izay efa anao taloha dia mbola tolotra ankehitriny ary mbola ho anao mandrakizay, ary ny fiadanan'i Jesosy tompo mpanjakanay ho aminay mandraka arivo le efa navelanao anay, ary ho koa ianao hoe mandehana amin'ny fiadanan'ny tomponao. Sotra Jesosy amen. Ataontsika aringany ka ombanao Jesosy ny indininy voalohany ihany. Neon'Andriamanitra avo indrindra, haleluia. Masina, masina, masina Jehova tompony maro, endrika ny voninahiny tany rehetra. Amen. Dia ho tanteraka tokoa an'izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Ho tahiny Jesosy tsika rehetra tompoko, aza mandao azy na mafoy azy.
Casa